this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope. Imagine is almost out of reach. I can't keep on moving. Kanirante si mezzo vita fa che chi pamunja wala so wa taw tira ti so se ka wala ta fa wala so wa taw sa ta so fini so tu fa ta fe fa exa wala so wa taw na pa mulula re no na pa mulula yirgir na re no wala so wa taw sa Bulas na wataw nito ka na tanto. Bulas na yuwaran. Pero uli fanfaba ka tsam sa inyo. Sino ni luku ni rita ni mariri Tara fini umasu anju ni letiki Maeleza yanao haja kaumilu Beba zinu na tsara ni lara titu Onatini mafi maseunano yaredeni funi haile Changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words Hallelujah. Amin'ny fifaliana lehibe ny ara-banatsika rehetrarehetra amin'ity androany ity a. Miarabantsika mianakavy a tratran'ity sabata mahafinaritra indray androany a. Ato anatin'izao vavaka live a en direct izay raha ny tena marina raha ho anay ato anatin'ny groupe izay maresy dia fitohizany ny fotoam-bavaka ity live ity satria tsika ny manohy. Haleloia. Ho antsika vaovao ihany kosa mety samany ianao vao tonga eto androany dia araroty ny fotoana fahanao mandray hery androany. Tsy natao tao fotsiny izao fandarana izao. Ary raha tsy nisy izao fandarana live izao dia betsaka taminareo ireo no tsy tonga teto. Fa natao izao ry havana malala mba ahafahantsika manararoatra, ahafahantsika mandray miparitaka any amintsika rehetrarehetra any ny fanatrehan'Andriamanitra. Izay ny tanjony ao anatin'ity live ity. Ary dia faly izay mahita anareo androany. Fifaliana satria tafahoana eto indray isika. Misakatsakana ave moa misy foana. Raha nahitsika dia omaly dia tsy nisy ny fandarana misy andrata. Tsy hoe akory izay ny tsy te-hanao fandarana fa tsy nisy satria voasakana. Ary tapitapika teo dia tsy nisy feo daholo zavatra mety renareo izao. Fa voafetra ny azony devoly atao ary tsy Andriamanitra tsy manaiky izany ry havana malala. Fa nisy ny sakana atao anatin'ny misy andrata fa rehefa akaiky ny vavaka fiambelana dia niverina tamin'ny laony. Haleloia. Tsy avelan'Andriamanitra mihoatra zany. Ny zavatra azony devoly atao ny fahefana. Mekena fa manana fahefana nge ny devoly. Ary miezaka mikitika. Miezaka manao ny fomba rehetra mihitsy. Anakanana. Azao fandaran'izao tsy hiparitaka. Fa Andriamanitra ny tompony teny farany. Ary misy fetrany azony devoly atao. Izany mahatonga antsika tsy mitsahatra. Hoy Jesosy manao hoe mivavaka aza mitsahatra satria fantany. Fa ny devoly dia tsy mitsahatra. Miasa aman'alina. Ny fahavalontsika dia eo foana. Fa tsika kosa androany hisaotra n'Andriamanitra satria na dia eo foana aza ny fahavalo dia Andriamanitra koa eo foana. Haleluia. Eo foana ihany koa Andriamanitra. Eo foana ihany koa Andriamanitra
mitahiry antsika momba antsika ary nahandro na alina rehefa nivavaka tamin'ny maraina dia zao noteny anke Jesosy malala misaotra anao fanomenao an'ity andro sabata ity. Andriamanitra ry havana tsy reraka Andriamanitra tsy reraka na miasa androaman'alina Andriamanitra miasa 7 andro anatin'ny 7 andro Andriamanitra tsy reraka zany Andriamanitra fa nanomezana antsika n'ity andro ity dia tsika fitiavany antsika ary za tena tsapako mihitsy hoe za Andriamanitra raha tsy nomenao an'ity andro sabata ity tsarako dia mieritreritra ny fiainako fa be lehibe ny zavatra ataoko mitodika ato trano fotsiny dia be lehibe mihitsy ny zavatra tokony ataoko ry havana malala tsy mipetraka amparivan'ny andro ary tonga ny rapitso dia ohatr'izay ihany fa misaotra an'Andriamanitra no ny fisiany ity andro ity satria ahafahako makaina ahafahako mitsahatra ilainy ny vatako zany ilainy ny fanahiko zany nomen'Andriamanitra zany mba hahasoa ampilamina na fantana ny limititsika ohatra iza ny limitinao enin'andro ny limititsika rehefa fa ny andro fafito izy Andriamanitra mitsahara fa jerenareo tsara ny olona tsy mitsahatra amin'ny andro fafito reradava zany kizitindava tsy misy fifaliana tonga ny latsinainy tena tonga dia fahatezerandava kizitindava ngely afany ohatrany tsy milamina zany ny fiainany zareo zay aloha ny zavatra hitako traiko izay hitanareo fa za matsapa fa ity andro androany ity ny tsarako androany ity manova ny fiainako tena fiainako mandritry ny herinandro farafakely ny ainako halleloja anatina fifaliana reko mihitsy hoe avy nitsahatra zany Andriamanitra lamina zany fiainako zany Jesosy halleloja feno fifaliana sy fiderana ny fiainako ary zany mahatonga antsika androany hisaotra an'Andriamanitra fa malitsika fitian'Andriamanitra ty androany ity fa fitiavan'Andriamanitra anao koa izy ty tsy tiany anao hitotototo eto amin'ity fiainany ity tsy tiany anao reraka ity fiainany ity fa androany tonga eto ianao Andriamanitra no mianao hery halleloja vavakantsika amin'izao fotoana izao atsika hisaotra an'Andriamanitra dia hiteny hoe tompo misaotra anao zay misaotra fa nomenao anay ny hery nomenao anay Jesosy ity andro ity andro tena ahafahanay Andriamanitra mifantoka aminao hitsaharanay Jesosy hitsaharanay tompo misaotranao misaotrany amin'ny fitiavanao satria fitiavanao zany ndrezay tonga eto androany farafakely nandritry ny herinandro tantaninao fiainanay farafakely misy fireto ao anatina olana misedra zavatra mafy fa zay tena misy sy matoky ary mahita fa ny tananao mahery no hiazona anay Jehovah-Andriamanitra ray misaotra ny amin'ity fotoana androany ity misaotra ny amin'ireny mpanomponao zay tonga eto androany misaotra fa tsy izahay ny antsoantso teto fa ianao no namangy halleloja misaotra Jehovah-Andriamanitra fa noresenao lahatra izy ireo tany amin'ny toerana misy azy dia tonga mitotototo Andriamanitra raha amin'izao andro zao ve Jesosy zavatra tokony jerena eo Facebook eo be dia be misy vaovao maro be ao misy zavatra mahaliana ao fa maninona zay ny tsy liana any maninona zay ny tsy mitodika any fa mitodika eto satria Jehovah-Andriamanitra ianao no mamangy anay ianao no mandresy lahatra anay halleloja isaoranay ny anaranao dia renay mandrakizay ny voninahitra ny tompo amendrika anao zany androany amin'ny fifaliana natonanay ianao amin'ity androany ity amin'ny fofeny fifaliana foravoravo Jesosy no entinay manatona anao tsy amin'ny fimonomononana Andriamanitra tsy amin'ny fimenomenomana Jesosy fa amin'ny fandresendahatra tanteraka amin'ny fitiavana tanteraka amin'ny fona feno fifaliana no entinay manatona anao androany hitsenana ianao satria fantatra efa
midina ianao amin'izao fotoan'izao indray miondrika ianao amin'izao fotoan'izao indray mijery anay eto amin'ity toeranay ity tsy anananay fisalasalana zany fahinonay zato isan-jato Andriamanitra fa hitanao izay mideranao androany hitanao ny anatin'ny fonay androany hitanao ny fiainanay manontolo androany hitanao na dia izay marary anay aza hitanao halleloia hitanao ihany koa izay mahafaly anay tsy misy niafina aminao reny fa ny ataonay androany Andriamanitra anatona anao amin'ny fifaliana satria soa ihany izay efa manana anao atonona soa ihany izay efa manana anao antsoina halleloia sotranao a Jesosy sotranao a Jesosy loata tsy fanisany andrameny tsy hainay ny angina tompo tatsika amin'ny fifaliana mihitsy andra nadoladolay mihitsy ny lohanao eo amtoeranao zay tsy hainay ny angina halleloia sotranao Jesosy malala fofaly loatra nentinay mideranao Andriamanitra fofaly feno fifaliana Jesosy malala ravoravo Jesosy malala halleluia misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fifaliana omenao anay ny famonjenao anay Jesosy ny famonjenao anay Jesosy malala isaoranay anao zany rariny loatra raha ny fifaliana natongavanay eto androany ianao mihitsy Andriamanitra no teny manao hoe aza fenoana ranomaso ny alitarako o Jehovah Andriamanitra tonga eto izay androany mety hitomany zay mety ho voakasika izay fa ranomasom-pifaliana entinay manatona anao ranomasom-piderana Andriamanitra satria mahatsiaro tompo fa novonjenao halleluia amen Jesosy malala tianay anenao tianay ianao maminay ianao tsy misy atakalinay ianao halleluia tsy misy Andriamanitra fa tianay ianao Jesosy rehetra izay manatona anao androany iteny eto anatrehonao fa tianay ny eo anilanao Jesosy malala maminay ny manakaiky anao anatin'izao andro sabata izao
Okenao mangana isa-tokantrano sy isam-batan'olona Jesosy. Atao fantany sady aty am-piandohana. Fa raha ianao nanatrika ny fiainany Jesosy tsy misy afa-tsy fandresena angeny ao ambadika izany. Tsy misy afa-tsy fahasambarana angeny ao ambadika izany Jesosy Tsy misy afa-tsy fiadanana angeny ao ambadika izany Jesosy malalo. Isafidiny eo anilanao zay. Isafidiny eo anilanao zay. Amen Jesosy. Atombeny tsara ny fanahinao. Ataovy miantombona tsara ny fanahinao. Ianao hoe tideran'Andriamanitra. Fa Andriamanitra andray an-tanana ny fiainanao. Ianao hoe tanompo azy. Fa Andriamanitra andray an-tanana ny mombanao. Halleluja. Tikolotranya nilana. Raha eo ianao tsy anatahotra. Raha eo ianao tsy anatahotra. Lalan'Andriamanitra izao izorantsika izao. Lalan'ny fahamarinany izao izorantsika izao. Halleluja. Androso tsy aminay Androso tsy aminay toko. Halleluja. Tikolotranya nilana. Eo ianao Jesosy tsy anatahotra. Eo ianao tsy anatahotra. Lalanao misorana. Halleluja. Lalanao no izorako. Androso tsy aminay tokoa. Androso tsy aminay toko. Mandravona ny mpitantaona. Mandravona ireo mitantaona. Mampiezatra ireo avona. Manao lalana hoaiana. Halleluja. Manisy fanaparana foe. Fanavana mivoaka tsisy arindrina. Hoahai mitaranao rira. Amen. Zakuni miderana. Mananapeo. Angalazanao tokoa. Rakuna mifalina. Padresya wamina. Halleluja. Rekuma filanarana. Tansaikina tsara anao. Sakunya Amen. tsara. Fanisere. Efa menao an'izany. Maniladideana. Halleluja. Tiako loatra ny anilanao. Chanya. Samy mandoatra ny ao anatin'ny fonao. Raha ianao tsy anatahotra. Ianao tsy anatahotra. Ilanao misorako. Lalanao no izorako. Halleluja. Androso tsy aminay Androso tsy aminay toko. Amen. Mandravona ny mpitataona. Mampietsina foana. Halleluja. Manao lalana hoaiana. Manisy farafarana koa eo anoloana ao Andriamanitra. Tsy misy maridina. Voka tsisy arindrina. Hoahai Tanan'Andriamanitra ny manao azy. Halleluja. Natsarako izay miteranao. zakuni midera. Manandrapeo mankalazana. Mankalazana. Halleluja. Rakura pifalina. Padresya wamina. Rekuma filanarana. Ranisakunya tsarana. Farisei fanumina. Familiarideana. Zakuni midera. Nananjaranao androany. Mankalazana. Halleluja. Rakura pifalina. Padresya wamina. Rekuma filanarana. Ranisakunya tsarana. Farisei fanumina. Familiarideana. Amen. Familiarideana. Halleluja Jesosy. Amen Tompo. Mamasinina ny anaranao Jehovah-Andriamanitra. Mamasinina ny anaranao Jehova. Atao ny sitraponao. Ety an-tany hatrany an-danitra Jehovah-Andriamanitra.
hanao ny sitraponao zay Jesosy hanamasina ny anaranao zay Tompo na ho amasinay na tsy ho amasinay ny anaranao ianao efa masina foana hatray ka homandrak'izay androany zay mba handray anjara Jehovandriamanitra fandraisana anjara no mba ataona eto androany hanamasinana ny anaranao itenenana eto androany fa masina ianao Jehova eniky ny voninahitra ao amin'ny tany rehetra Tompo mety izay hisandatra eto amin'ity fiainana ity ianao eto amin'izao tokantranonay tsy saray avy izay mandray izao fandaharana izao Jehovandriamanitra hamasinao ny anaranao hamasinao anatin'ny tokantrano io ny anaranao hisandatra ao anatin'ny tokantranonay ny anaranao hisandatra ao anatin'ny fonay ny anaranao halleloja misandrata Jesosy misandrata amin'ny avo indrindra halleloja atsara ianao Andriamanitra aoka ianao akany toeranao dia le toeram-boninahitra Jehova le toerana tsy azon'izaniza raisina fa tsy ianao ihany ilay toerana avo indrindra manana seza fiandrianana manerinerina afaka mitsara an'izao rehetrarehetra izao tompony fahefana rehetra ny an-danitra izay ty an-tany miankohaka aminao zay Jehovandriamanitra miankohaka eo an-tongotrao zay Jehovandriamanitra halleluja Andriamanitra tsara ianao sotirira Jesosy amen azonao atao ampandoliany zany izany azonao atao eo ampandoliany zany izany azonao ihany koa fana mihitsy halleluja Masinyanau ajamanichu Zimisene tuwana Masinyanau Asadato tarana wala kuru asnao ton manduhal ke temtenya masna na usio matuma kun funai tozo tanare tai sare sitan masna izao halleluja kun funai tozo itan masna sitan masna halleluja Famanina nizo tutuliza Siri matu itana Nyakukiwa natiyana Famasna Masinyana halleluja hacham saya kacham zao umandak saya Tumpo Jehovah nirnau Sabapari samane kenal Kumasinyana halleluja Hey Masina Sinana
Voninahitran'Andriamanitra rery manenika amin'izao tontolo izao ry havana malala. Masina ny Andriamantsika. Ireo tononkira manao hoe ny hery rehetra manaiky anao. Tsisy hery matohitra anao. Ny tena marina ry havana malala. Raha ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa nandefa Jesosy Andriamanitra. Dia tokony tsika rehetra maneran-tany reto ny olona rehetra maneran-tany tokony ray ihany ny fahavalontsika. Tokony niady tamina fahavalo anankiray. Misy fahavalo efa niseho hatramin'ny voalohany. Ary efa nahariarin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany fa io ny fahavalo. Dia tsy izy izany fa ny devoly sy ny firongony. Efa napetrak'Andriamanitra amin'ny toerana izy. Nasian'Andriamanitra toerana sahaza azy. Dia any amin'ny fiainantsika, any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Azao, tsy fon'Andriamanitra ho very izao tontolo izao. Nandefasany any Jesosy, nandefasany ny teniny. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny tenin'Andriamanitra ny sabatry ny fanahy. Fantatr'Andriamanitra fa misy fahavalo eto. Mila resena. Dia nomen'Andriamanitra ny sabatra. Ary io sabatra io tsy noferan'Andriamanitra hoe ny Jiosy ihany ny manana an'io. Rehefa nalefan'Andriamanitra Jesosy toy izy Andriamanitra hoe zaray koa anareo ny sabatra. Zaray koa ny firenena rehetra ny sabatra. Mba ahafahanareo mandresy. Ahafahanareo miady amin'ny fahavalo iray isany. Izay ny mampalahelo dia nitovy tamin'ny tany an-danitra ihany. Nisy ny ray apatelony izay nanaraka an'ilay fahavalo. Nikomy tamin'Andriamanitra. Ary mandraky ny androany. Toa mbola tsy mety maharesy mihitsy. Raha ny salanisa ny jerena. Mbola tsy mety betsaka. Mbola tsy mety mihoatra ny olona tsy mino ny olona mino. Ry havana malala. Ny mampalahelo dia nomena ny olona ny sabatra fa tsy ampiasain'ny olona. Ataony haingon-trano, ampiriminy. Ny sasany tsy ilainy mihitsy ary iny any ivelany tsisy ilany an'iny. Fa ny fahavalo na manana sabatra ianao na tsy manana ianao, izy tsy maintsy miatakehana foana. Izy tsy maintsy miditra foana. Ny mpangalatra tsy mahafantatra na misy basy ao an-tranonao na tsy misy. Fa ny ataony dia miditra izy. Sokafany ny varavarana dia hidirany. Fa ny mampalahelo dia izay tsy mampiasa sabatra dia resy ny fahavalo. Ny havana malala. Nalefan'Andriamanitra ho anao Jesosy. Nalefan'Andriamanitra ho antsika Jesosy. Any tena marina tsy tokony hisy olona resy izany eto amin'ity tany ity. Ary izay ny fanirian'Andriamanitra. Izay ny tao am-pon'Andriamanitra. Any olona no misafidy ho resy. Satria ozy ny olona hoe tsy ilaina izany Jesosy izany. Tsy mila izany sabatra izany izay. Ry havana, tianao Andriamanitra. Atoy eto kosa ianao androany izao. Mila anao Jesosy.
milanao Andriamanitra ry havana malala. Tianao Jesosy ry havana. Rehefa nivavaka tamin'ny maraina dia izao zavatra niteneniko hoe Andriamanitra hofanao reto miaramila kelinao reto. Mahitanareo anatin'ny groupe izay maresy izay tena manana etaeta. Ianareo mpanaraka commencement manana etaeta lala. Zao zavatra nataoko hoe Jesosy hofana. Ataoko mahay mitady sabatra Jesosy fa ilainay ny fahaizana mitazona an'ity sabatra ity. Entinay mandresy ny fahavalo. Alleluia. Anofananao Andriamanitra. Hijery anao Andriamanitra. Ianao kosa raha mety sambany ianao voatony eto. Za andro teteny aminao. Tsy afaky ny andresy tamin'ity zao tontolo izao ity ianao. Raha tsy manana an'io sabatra. Raha tsy manana an' Jesosy. Alleluia. Hamilanao Andriamanitra. Raiso izy androany. Raiso izy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Raiso izy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Alleluia. Alleluia. Nafuni l'ange, le toerana tsara. Fanalena nakaiky anao io. Ianao le mpanoty efa tokony ho very, nefa mbola toa hitady anao izy. Ianao anentiny tsy fony, nefa ianao mitady lalana miandeha. Izy any miantso, izy any miandry, mijanona fa ny fiainanane. Alleluia. Le toerana tsara fanalena nakaiky anao io. Ianao le mpanoty efa tokony ho very, nefa mbola tonga hitady anao izy. Ianao anentiny tsy fony, nefa ianao mitady lalana miandeha. Izy any miantso, izy any miandry, mijanona fa ny fiainanane. Ianao any mamy, ianao any fony, faza very izy teny irery andahihany. Izy miangavy, hoe mivereny, tinanao sabatra azo lay famonjena. Ianao any mamy, ianao any fony, faza very izy teny irery andahihany. Izy miangavy, hoe mivereny, tinanao sabatra azo lay famonjena. Ianao no nantsoiny mba ao alanton'azy, fa tsy manana ty hoe hitady azy. Mihevitra mantsy ianao hoe izy tsy ty, fa mpanoty ianao tsy mendrika no azy. Ianao aneno tiny tsy fony, Ianao fanano mitady lalana ialana aminy. mitady lalana miandeha. Izy any miantso Izy any miantso, Izy any miantso. izy any miantso. Mijanona fa ny fiainana. Alleluia.
fahasambaranao ny tadiaviny Jesosy ry havana malala. Ianao anie tiany, ianao anie tsy fony. Tiany ianao ho sambatra. Alleluia. Azo ilay famonjena. Ozy izy ilay rahavavy anankiray izay manao hoe efa kivy aho izy izy rahavavy mampionina. Kivy aho izy izy amin'ny fiainako. Nandritry ny taona maro aho izy izy vezivezy ako. Tsy nahita fitsarana reraka aho izy izy. Oza manjary hoe misaoran'Andriamanitra fa tsy nahamoy fo ianao a. Alleluia. Ary ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra miseho navelan'iso teo amin'ny fiainanao reny. Mba tonga anao ho tonga eto. Alleluia. Ozy mantsana hoe zaho ozy izy a manaiky aho. Eto angamba ozy izy no anafahan'Andriamanitra ako. Eto ozy nitondran'Andriamanitra ary mino fahetiny ampilamina amin'ny fiainako. Oza mantsy hoe tsy eto fa ilay Jesosy toriana eto. Alleluia. Izy no alamina amin'ny fiainanao. Eto izy ianao hoe voavila anao tonga teto mbola ao anatina asa fotifoty. Fa za teteny aminao raha nanapa-kevitra ianao tena hiverina marina tokoa amin'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra manao hoe miverena amiko dia mba hiverina aminao koa. Ndao hanenenantsika ny zavatra lasa rehetra ny havana. Ianao tian'Andriamanitra fa ny zavatra nataonao tsy tiany. Ianao maminy fa ny zavatra nataonao rehetra tsisy mety aminy. Ary mampalahelo azy. Ary natonga na tsy maintsy nahafoy ianao na dia tsy te hahafoy ianao azy izy. Andriamanitra tsy te hahafoy fa tsy maintsy mahafoy. Satria misy zavatra eo manery azy hafoizana anao. Fa raha vona ianao hiala amin'iny zavatra iny dia hiverina ho azy amin'Andriamanitra eo. Ohatra tsika tira mahafinaritra dia hahafantatra hanao hitoko mpamonjy marina toro afatrafatra tsy hoanatranatra meromba anarako fiadanana efinisy fanararako an-tany misy fanararako an-tany Sinanaika fa ufati reuzai similizani Kaniaza kazaka Nefawana nabaka Adinu faraji Yamode Susamba Segala caira mafanga ichi Sote somi tane manjo Na arela wiza Suci
hatiku sababu manintu Amina matulun rintimu. Hallelujah. Mena Jesus. Amin fa ianao io dia ho lazon'Andriamanitra ametrahana fitokisana ianao. Tsy olona mpivadibadika. Androany Andriamanitra tia, rapitso Andriamanitra hiala. Androany Andriamanitra tia, rapitso Andriamanitra za tsy mino. Ao lazon'Andriamanitra ametrahana fitokisana ianao ry havana. Halleluja. Andriamanitra tia anao tsy mivadibadika. Andriamanitra tia anao tsy miovaova. Dia aza miovaova ianao. Aza miovaova ianao. Fa tiava Andriamanitra. Tiava amin'ny fonao rehetra izy fa tsy mbola nandisy fanantenana anao io Andriamanitra. Tsy mbola nandisy fanantenana. Tsy mbola nandainga taminao io. Fa izay rehetra nolazainy dia marina avokoa. Indraindray na dia zavatra tsy sitraky ny fony aza. Na dia zavatra tsy mety aminy aza. Noho ny amin'ny teniny dia tsy maintsy ataony. Satria izy Andriamanitra tsy mandainga. Raha miteny Andriamanitra manao hoe ny fahafatesana ny tambon'ny ota. Dia tsy mahafinaritra anazy inge zany e. Tsy tiany inge zany e. Fa miteny izy dia tsy maintsy tanterahana. Satria raha tsy miteny an'izay izy dia manota daholo inge ny olona e. Raha tsy nisy an'izany teny izany izy ny aloha zay izy safidy anota. Fa velona ihany izay namaty azy na manota azy. Fa tsy maintsy eken'Andriamanitra ny teniny ravana. Nahoany tsika ny tsy akatoa azy, nahoany tsika ny tsy tia azy. Andriamanitra tianao. Ary mialohan'ny zavatra rehetra dia fitiavana. Fitiavan'Andriamanitra efa nialohanao io. Mbola tsy ary akory ianao dia efa tiany. Mbola tsy nisy akory ianao dia efa tiany. Ary efa voasoratra ny namanao. Halleluja.
Mila fa niaraka nika mihitsy tsika tamin'izany izy zany atsarovana ny anadatojo tiany mafy mihitsy. Tena hoe babon'ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Tsy dia ny fitahian'Andriamanitra loatra, tsy dia ny fahasoavana be loatra sy ny zavatra mirotsaka loatra na ny zavatra azo tsapaitanana loatra, fa ny fitiavan'Andriamanitra no mahababo antsika ravana. Azany mahatonga antsika eto foana, na manorana ny andro, na mangatsika ny andro, na mafana ny andro, na fahavaratra na ririnina, dia eto foana tsika. Satria mahababo antsika dia tsotra fitiavana. Alleluia. Terizo zany fitiavanao zany. Nandray afo ny fanamasintsika tamin'ny Pentecoste teo, nanomboka ny sabata tety dia fa be lehibe taminareo nandray fanamasina. Tonga ny Pentecoste nandray tsika. Alleluia. Ary tena angatahako mihitsy androany hoe Jesosy aterizo reny. Aza vela afo miredareda, fa vao tonga ny rano kely dia maty, fa ho terizinao mandra-piavin'i Jesosy ny afo nyraisinao eny. Halleluia. Ilay anankiray izay hoe izay tsy maintsy mirehitra fa hitsenan'i Jesosy. Mirehitra zahay hitsenan'i Jesosy. Halleluia. Ny olona hitsenan'i Jesosy tsy maintsy olona mafana, tsy maintsy olona mirehitra. Ary izany ny ilana ny fanamasina mba hampirehatra antsika. Ka tsy misy olona mangatsika hitsenan'i Jesosy zany, tsy misy olona maty hitsenan'i Jesosy zany. Ka tsy maintsy mafana ianao, tsy maintsy mirehitra ianao. Halleluia. Dia zany ianao natao hitsenan'i Jesosy. Io fanahery ianao tao anatin'ny fotoana niarahantsika teto androany. Nataontsika tira mahafinaritra be ty androany. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra sahady miomana ianao, raiso ny Baiboly, raiso ny toerana. Dia ny tenin'Andriamanitra tsika ao inaty ty. Nataontsika hira mahafinaritra be. Halleluia. Amen. Mire,
Dia ivavatsika ho an'ny tenin'Andriamanitra dia atahako mba averina fandroana zany aveo hoe lohan'ny toloteny ao ty ivavaka ty dia mbola ho ataontsika zany izy zany averintsika fandroana satria tena tiantsika na dia ao anaty toloteny ary isy afo irehatra ry havana malala mbola tsy rehefa ny afo izay niraisitsika tamin'ny Pentekosta dia ivavakantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy malalo misaotra anao zay satria lehibe indrindra ianao dia tonga ny fotoana Jesosy izay ianonay ny hafatra avy aminao ny androany ity. Dia ndreto ny mpanomponao izay tsirairay avy mipetraka mananty vava hoe atao anatrehany seza fiandriananao dia misaotra ny amin'ny loharano izay ataonao miboiboika ao amin'ny seza fiandriananao fa mandray amin'izany avokoa izay tsirairay avy. Androany Jesosy hitety nisatokantrano isam-batan'olona indray ianao ametraka afo anatin'izany ira fiankofana sy fiderahana zany ary ny tananao mihitsy indray ametraka ny tenena ampon'ny olona tsirairay avy androany tahaka ny nanoratanao teo amin'ny vato fisaka Jesosy Jehovandriamanitra no anoratanao kosa ao anatin'ny fonay tsirairay avy ny teninao amin'ity androany ity momba ana izay mitondra ny teny fitaovana fotsiny ihany fa ianao Jesosy ny tena hoe hanolotra ny teny eo ambavako ny fanaina masina. Ny teny izay afaka androany dia teny anasitrana, teny amoky ary teny anafaka etaeta, teny anangana nefa rava, ampitsangana ny malemy. Ianara maherinao Jesosy Kristy tompo sy sabatana angatahana izany vavaka izany. Mitenena fa voninkenao anao zay ary fanatrehana ratsy rera dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana, tsy afaka lelingelina ny connexion an'ireto olona reto, tsy afaka lelingelina ny fifatohan'ireto olona reto, tsy afaka lelingelina ny fitaovana ty anatinay. Fa ny teny rehetra izay ho ambara androany hatramin'ny litera anankiray dia tena hanana ny anjara asiny anatin'ny fony sy ny fiainan'ireto olona reto. Ianaranao Jesosy amen. Dia averisika vety le hira teo andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ry havana malala. Halleluja. Mirei
tamin'ny Pentecoste inona tsy hitatsika zay iry zay tamin'ny Pentecoste afinaritra herinandro ohatr' zao tsika tato tena hoe nirehatra tao anaty firetana mino fa mbola ao le afo mino fa mbola voatahiry ao le afo alleloia tiako be koa mami le hira tia mami be ony le hira fa za koa tia be an'izy de zay no natoka le izy naverina teo fa tiako be alleloia tahito paritsika rehetrarehetra miaraba ny Berta Lina Mami Lantonirina tadana tompo amitsika rehetra tina dobla tina hozy ty izy Angela io Berta Sava Ercelina Erika Araka Marie Joserico Daniela tahin Jesosy nareo rehetrarehetra tadana tompo reo amitsika tsirao de faly reny tenako miona aminareo eto androany anatin'izao tenin'Andriamanitra izao mivavaky moa tsika teo de hitrapetrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika ny tenin'Andriamanitra zay hojerentsika na de amin'ny bokin'ny Zakaria amin'ny bokin'ny Zakaria toko voalohany vakitsika manontolo mihitsy no Zakaria toko voalohany rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy fitarian-teny tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosa no natongavany tenin'i Jehova tamin'ny Zakaria mpaminany zanaky Berekia zanaky Idô nanao hoe tezitra indrindra tamin'ny razanareo Jehova koa lazao aminy zao lazainy Jehova tompony maro miverenamiko ianareo hoy Jehova tompony maro de mba hiverina any aminareo koa hoy Jehova tompony maro aza mbatony razanareo zay natsony ny mpaminany fahiny hoe zao no lazainy Jehova tompony maro milamy lalanareo ratsy ianareo sy ny amin'ny ratsy fananareo nefa tsy mitandrina izy na ny ainy hoy Jehova ny razanareo aiza moa reny zao ary mpaminany mo velona mandrakizay va reny fa ny teniko sy ny didiko zay nadidiko ny mpaminany mpanompoka tsy nahatratra ny razanareo va izany ary izy mitodika ka nanao hoe araka zay nosain'ny Jehova tompony maro atao amintsika araky ny alehantsika sy ny ataontsika de araka izany no nataony tamitsika alleluia tsy de ino no nidirantsika lalina fa eto amin'ny manomboka amin'ny andininy fafito ny soramary de manao hoe fahitana voalohany ny amin'ny mpitaingitsovaly eny amin'ny rotra andininy fafito tamin'ny andro faefatra amby roapolo tamin'ny volana faharaiky amby roapolo araiky ambin'ny folo volana sebata izany tamin'ny taona faharoa nanjakainy Dariosa de tonga tamin'ny Zakaria mpaminany zanaky Berekia zanaky Idô ny tenin'i Jehova nanao hoe nahita tamin'ny alina fa indro nisy lehilahy nitaingina soavaly mena ka nijanona teo amin'ny rotra teny Andohasa ary teo arina nisy soavaly mena sy mavo ary fotsy ary hoy za tompoko inona moa ireo ary lay anjely resaka tamiko de nanao tamiko hoe izao aneo anao ny amreo andiny fafolo ary raha lehilahy izay nijanona teo amin'ny rotra de namaly hoe ireo ny rahan'i Jehova ivoivoy any amin'ny tany ary namaly lay anjelin'i Jehova nijanona teny amin'ny rotra ka nanao hoe efa nivoivoy teny amin'ny tany zay ary indro ny tany rehetra de miadana sy mandry fahizay andiny faharoa ambin'ny folo ary lay anjelin'i Jehova namaly hoe Jehova tompony maro mandra-pahovinany tsy hamindrano fo amin'ny Jerosalema sy amin'ny tanànany Jody zay efa natezitra 70 taona zay de nivalian'i Jehova teny tsara sy mampionina ilay anjely resaka tamiko ary lay anjely resaka tamiko nanao hoe metso hoe zao no lazainy Jehova tompony maro salim-piaro de salim-piaro amin'ny Jerosalema Ziona ary tezitra indrindra ny amin'ireo firenena miadana satria izany de tezitra kely any fa reo kosa de nampitombo ny fahoriana koa de zao no lazainy Jehova efa taverina eto Jerosalema amin'indra foa ny tranoko ahorina eto hoy Jehova tompony maro ary mifamolaina hoe enjanona eto Jerosalema miatsondray hoe izao no lazainy Jehova tompony maro eo mpampana ny fanambinina ny tanànako ary Jehova ampionina ny Ziona ary mbola hifidy any Jerosalema indray halleluia amen mbola jerentsika raha veo ny Zakaria toko faharoa zany zavatra mitranga teto bago rehefa nanao tsy nety teo anatrehan'Andriamanitra ny Joda de zao
babo dray izy fitopolo taona ary nanapaka teo aminy de Darius mpanjaka ny Persia de hainao moa rehefa babo zany ianao fa tsy tompony fahalalanao ianao tsy ianao manapaka zay tokony ataonao fa babo zany ianao de andevon'ny hafa ianao zany zao ravana malala isika rehefa manao tsy mety anatry an'Andriamanitra rehefa miala amin'Andriamanitra isika de matetika tsy mba ny tanan'Andriamanitra ny asiany mikapoka atsika fa asiany olona eo de ny tanan'iny olona iny tanareo ohatrany hoe misy endrika fitiavan'Andriamanitra tsy haipesipesena angeravana amin'ny fiainantsika ty raha maditra zao zanakitsika de ohatra ny saritsika ho anarin'ny maîtresse any atoka any am-pianarana any izy mety voakapoka zanakitsika any misy fotoana zanakitsika apitahorintsika etoka any maîtresse fa itsika te aneo inona foana le zany ohatrany te aneo fitiavana zany foana za tena grao be de be olona miteny kapohan'Andriamanitra zao foana mba teniko amitsika hoe tsy zakatsika zany kapohan'Andriamanitra zany ty planeta tanty ry avana ny tanan'Andriamanitra no mitazona azy de inona moa ianao no tanaka ianao kapoka vitsika de maty le vitsika iny zany misy vitsika kapohako le vitsika nefa tsika mbola kely noho zany raha eo anatrehan'Andriamanitra de ataon'Andriamanitra rehefa manao tsy mety tsika de tsotra fotsiny andrahan'ny fahavalo tsika misy fahavalo avany amin'ny toerana tsy tany de omeny alalana fotsiny le fahavalo ngery avana te hanafika foana le fahavalo te hanafika atsika fa mahatonga ny fahavalo tsy mahatafika atsika alova ny tanan'Andriamanitra isika fa rehefa tonga ny fotoana manao tsy mety tsika de zao esorin'Andriamanitra ny tanany de tonga ny fahavalo de aorian'ny fahotana ataon'ny zanak'Israely de lasa babo foana izy indraindray 500 taona indraindray 70 taona indraindray miodikodina 70 taona indraindray 30 taona tratra babo azo babo de tsy Andriamanitra no mikapoka fa le olona mana-babo azonao tsy vitan'Andriamanitra mikapoka atsika de alohany ny fahavalo ny asiany manao zay mampahorihory kely atsika eo rehefa madiso tsika de teto de lasa babo 70 taona indray zanak'Israely ary ny olona nahababo azy de fanjakana ngeza be miaraka amina mpanjaka ngeza be ary tena niadam-pinaritra zao nandritra ny fotoana nahababo ny zanak'Israely reo tsy miasa tsy mitantatra tsy mively fary fa reto babo reto ohatra nahazo andrao tany Egypta ihany Egyptianina mitondra karavaso fotsiny de mibaiko fotsiny ty atao ohatrao ry atao vetsy ty batao ery ty atao voary irakiraka ny ataony maniranira fa ny babo no manao ny asa mafy rehetrarehetra aza bababo ihany ry avana fa tena reraky tsika raha vo babo zany hoe tenin'Andriamanitra zany amin'ilay Zakaria toko voalohany ny faharoa teo de manao hoe tesitra indrindra amin'ny razanareo Jehova rehefa manoty tsika de tesitra Jehova fa za te antany anao hoe rehefa tesitra amin'ny zanakao ianao de tsy tianao intsony hoe zanakao nanao tsy nety zany ny zanakao de tesitra amin'ny zanakao iny ianao de tena hozoninao ho faty iny tena tsy tianao tsontsontsony mihitsy de manontany rehefa maniny dozany hoe namaky vilia de za zany tena hoany amin'ny tribonaly mihitsy mifafakotso zanakitsony mihitsy na hoe tena omeko pozim-boalavo am'izay fa tena tsy tiako hoy izy le rahafozako zay tatary izy manao mampiny misy fotoana moa zany izy ka izy somary nasitsika tam'le zany satria izy toka tena tam'zatry efa maty vady izy
mampinona mbola voaray taona de efa maty ny dadany de ndrem-pianakaviana rey zany no nitaizandreo zany ry izy mianakavy ao de tena tsy maintsy tena nasiky izy tsy maintsy entitra izy mitondra zany fa zao mba tantarainy efa tateharina misy fotoana izy tena mikapoka andro mampinona fa zao ony ataony mikapoka izy aloha atitry amikahazo kely no ohatrany fa aveo le zaza iny mandeha mitomany ary de izy koa mandeha miafina nefitra hafa de mitomany izy satria maninona maleloan'le zanany kapohany malahelo hoe le zanako kapohako nefa tsy maintsy ataoko zay satria maninona asoan'le zaza misy fotoana Andriamanitra rehefa mananatra atsika misy fotoana marary 70 taona babo zany marary zany fa tena ohatry nitako eto misy Andriamanitra mandeha makany amin'ny efitrefitra any anatin'ny fanjakany any zany any an-danitra aloha tsisy ranomasina fa marary ny fon'Andriamanitra mahita atsika hoe avela lasan'ny fahavalo zany hoe zanakao ve de hitanao zao hoe zanakao de lasan'ny fahavalo de ampahorian'ny fahavalo nefa ianao eo misy fotoana Andriamanitra miafina misy fotoana Andriamanitra tsy mijery misy fotoana Andriamanitra tsy mitodikary 70 taona ndray teto nitaraina zanak'Israely hoe mandram-pahoviana ny tsy amin-dranao fo amin'ny Jerosalema sy ny tanàna ny Joda zay efa nahatezitra anao 70 taona zao Andriamanitra efa mba 70 taona tena mbola tezitra ve anao Andriamanitra mandram-pahoviana de ho efa 100 taona koa ve zava mahafinaritra amin'Andriamanitra ny fahababonany ato fahababona tao amin'ny baiboly de ela be mekely foana efa 100 taona de nenidina zany hoe me mandefitra foana Andriamanitra me alefaka Andriamanitra foana ny tsika iravana teneniko anareo raha izao fiainana iainantsika zao ny fahotana iainantsika tena teneniko anareo fa nalefan'Andriamanitra zany fa raha mbola tamin'ny taloha zany tamin'ny andro noa zany iravana tsy mbola nisy fahotana ohatran'izao atsika zao hoe tamin'izany iravana mbola mety mitsangajanga fotsiny olona mbola tsisy mpangalatra tova tamin'izany mbola tsisy mpangalatra olona tamin'izany mbola tsisy mpakara tamin'izany mbola tsisy an'izany hoe zavatra fahotana hitatsika amin'izao fotoana zao betsaka angiravana ny fahotana amin'izao fotoana zao tamin'ny andro Sodoma sy Gomora lehilahy sy lehilahy no miaraka ny vehivavy sy vehivavy fa ravana amin'izao ngiravana efa biby sy olona miaraka olona sy biby ny miaraka ny herin'ny vola amin'izao efa tena tsy takatra sainao mihitsy hoe inona ny azon'ny olona atao karazam-pahotana zay ataon'ny olona ary za tena resy lahatra fa fandriganan'Andriamanitra manaraka eo tsisy an'izany tsony hoe anaty samby fiara de manana de miaina ny rano de mbola misy aina velona fa zay no izy ary io tonga de faratapiny tonga de fa tena fandringanana tanteraka tena diso raha misy olona miteny hoe misy ny deuxième voyage hoe mety zany tsika de misy ny fiakarana de zay mbola tapajanona eto mbola afaka mibebaka kely de misy ndray fiakarana faharoa tsisy zany zay mahatonga atsika mitory foana ataovy zay atonga anao ampakarina ataovy zay atonga atsika tsy ara-ny fahatezeran'Andriamanitra tandremo iravana fahazary mahafinaritra miainaenan'Andriamanitra foana io de teto efa 70 taona ozy Andriamanitra ozy olona hoe mandram-pahoviana Andriamanitra mandram-pahoviana ny olona tsy mahafantatra fa Andriamanitra mahalala tsara fa avy aminy ihany ny natongavany Darosa nambabo andreo Joda sy Jerosalema reo ndray andro zay misy mpanompon'Andriamanitra namanay zay de io mpanompon'Andriamanitra io mananjanaka maditra kely zay de izy manano tena moa le mpanompon'Andriamanitra zany de izy koa manao asan'Andriamanitra any amin'ny any toerana lava de le zanany tena nanao ditra be mihitsy tamin'izay tena ditra be mihitsy nataony de inona zavatra nataonay nandray andraikitra izay de misy olona moa tamin'izany mahafantatra hoe mahitahita mahafantafantatry olona hoe any amin'ny mpitandro filaminany reny de zavatra natao izy nareo niantsona polisy izy le zaza satria fa tsy laitra marina tsony zany niantsona polisy de nresahana taty ambadika mihitsy le mpitandro filaminany zao
ataovy tena faizo aloha ampidiry violon ataovy ohatran'irenareo mitondra olona mpangalatra ireny fa zao tsy ampiakarina fitsarana dia tsy gadraina resaky efa vita mihitsy fa le zaza tsy mahafantatra an'izany fa tonga amin'ny polisy dia niraisy ny polisy dia nety nytoy naterina tany amin'ny violon naterina tany amin'ny violon nefa zaza tezainao isan'andro zao zandry kely tena hoe miaraka aminao zao fa niarana anatitra azy tany amin'ny violon zahay dia zay miomasony tena manao tezitra ianao ohatr'izao zay amin'ny miteny am'le reniny hoe milamina fotsiny fa mahasoanao zao alleloia dia le reny moa na mialana ataovy zay hitanareo fa mety fa efa tsy voatenako intsony izy fa ataovy dia nangalana polisy naterina teo atsara lalàna tamin'izany na nidina violon le zaza ry amana fa tsy nigadraina satria inona ny tanjony tsy nianagadra azy ny tanjony fa niampiovana azy Andriamanitra rehefa mandefatsika mandefa ny zanany ho baba dia aza dininao fa Andriamanitra mbola tianao Andriamanitra zany tianao foana fa zao avelany ianao ho baba dia ny olona mambaba anao tsy tianao fa le Andriamanitra namelanao ho baba ao an-danitra ao mbola tianao mbola tsy mafoy anao mbola mieritreritra anao mbola tsy matory fa mieritreritra anao hoe izy zay tam'izay alina zay tsy natory vadibadika te hoana le zaza nateritsika taria amin'ny polisy nefa le izy nivory mihitsy mantsy zay tam'izay nidinika inana hoe mety tena hoe alao natao satria madika ngrava zazaza tena tsy voateny fa tsy maintsy nidirana tamin'izay zavatra zany hoe nytanjona zany nahasoan'le zaza le izy rehefa tonga moa ny apitso dia efa fantatry ny polisy hoe fahaizanandray alina izy dia zao navoaka izy tsy na dia hoe nirasana 48 heures na 72 heures na hoe nety natany amin'ny fitsarana fa hitany aloha zany mangidy hoe lidy violon zany dia niarany tsiranazy ihany zay maraina voaka avany dia vidanina gâteau sakafo maraina nanehoana fitiavana satria maninona satria tiana satria zanaka alleloia za aloha mihiny fananovana azy zavatra satria taterina tsy mifankahita ntsony fa za mihiny fananovana azy zavatra zay am'izay moa mahafinaritra nisotranay ary izy nisotranareo fa tena endretra tsy ho tiantsony fa tena fakatihana aveo nyteny zay nanam-panahy kely izy dia nyteny hoe misotranareo fa tena fantako fa fitiavanareo anazy zany fa mafy zany dia mba ohatr'izany koa Andriamanitra ka teto navelan'Andriamanitra ho babo ny zanak'izay satria nanota satria nanao tsy nety fa zao ny mavaly tenin'Andriamanitra ravana rehefa nitaraina ny olona hoe zay hoe Andriamanitra tena roviny zay vao mba hovonjenao roviny ianao vao mba hamindra fo amin'ny Jerosalema sy ny tanàna ny Joda efa 70 taona ianao zao tezitra foana 970 dia nivalian'i Jehovah teny tsara sy mampionina ilay anjely nyresaka tamiko teny tsara sy mampionina ampiononana an'le olona hoe valin'izay fanontaniana zay zany misy fampiononana tenen'Andriamanitra zao ny tenin'Andriamanitra 970 alay anjely nyresaka tamiko ka natamiko hoe miantso hoe zao ny lazain'i Jehovah tompony maro sary piaro dia sary piaro ao amin'ny Jerosalema sy Jona alleloia zany hoe taky ny alefany ihany zany le zanany fa ny maso mijery an'io foana dia mbola sary piaro amin'io ihany izy ohatrany le tany amin'le zaza teo le olona le niaraka tamin'ny le mahafantatra le mpitandro filaminanao efa amin'ny alina miantso ale mpitandro filaminana manahoana izy ao tanao tsy mahatombony so hoe maninao manahoana izy ao antanina ny vaovao manahoana le zaza ao violon ao tena Andriamanitra dia niteny amintsika hoe ny zaza tena tokony anarina sy faitsiny ary zanaka tiana tsy tsitsiana rotsakazo ho ny tenin'Andriamanitra aso azy zany
ny tena andriamanitra hoe sary-piaro de sary-piaro amin'ny Jerosalema zionako. Sary-piaro zany a tena tsy avelanao misy mikitikitika io, mahasarotiny ianao io, arahanao maso ny zavatra ataon'ny olona rehetra amin'io. Za rehefa manatitra ny zanako mandeha mianatra de tsy mialo raha tsy tafiditra izy de jereko hatramin'ny fihetsika mpampianatra, hatramin'ny zavatra ataon'ny namany azy sao de maninona anazy ny zanany a, avy eny alavitra eny amin'ny jery sary-piaro amin'ny zanako. Sary-piaro Andriamanitra zany nandefa ny mpona atao Jerosalema sy Joda lasa babo, fa tsy nanakana an'Andriamanitra zany tsy ho sary-piaro. Ary tsy mahita Andriamanitra ohatry zany tsika na ho aiza na ho aiza. Hoe Andriamanitra mandefa anao ho babo, fa Andriamanitra mbola sary-piaro, mbola mijery akaiky ny momba anao. Manao ahoana izy ao? Azao ny zavatra tegny ten'Andriamanitra. Zany hoe sary-piaro de sary-piaro amin'ny sary-piaro de sary-piaro amin'ny Jerosalema sy Ziona ngao izy andiny 5:10. Ary tezitra indrindra ahako am'ireo izay firenena miadana. Inona moa le firenena miadana? La hita an'ilay lehilahy mandeha soavaly nijanona teo amin'ny roatra, azavaiko. Rehefa nandeha lay anjely a, de zao le lehilahy nitaingina soavaly mena io a, ny raha Jehovah ivoivoeny amin'ny tany, zany hoe mandeha mijery ohatra ny mpanao gazety mivoivoy vezivezy eny mijery ny zavatra mitranga eny ambonin'ny tany. De zao ny zavatra mba hitan'izy io, efa nivovitany amin'ny tany zay ary ino ny tany rehetra de miadana sy mandro fehizay. Iza le tany rehetra io? Lay mpambabo, le mpambabo ny Jerosalema sy Joda. Tsy Jerosalema sy Joda, Jerosalema sy Joda tsy miadana satria babo. Jerosalema sy Joda tsy milamina amin'ny fiainany satria andevo, tsy milamina amin'ny fiainany, ny olona miadana misikisikotra ny fiainany fikiry fa tsy sabana ina ny desera ndana ny batao e rehetra mitaky. Reo tsy miadana, fa le miadana tiana tenena de le mpampamory, le mpambabo. Tsy Andriamanitra tsy tiantsika miadana, tia mihitsy arenao matory fotsiny anao de omeny zay mahasoanao. Fiadanana hozy Jesosy. Tian'Andriamanitra mampiadana atsika. Jereo araka ny tena mampionao teo, zao tsika rano meny fitsarana, mitsara, alleluia. Satria tiantsika Andriamanitra, Andriamanitra zany tsy tiantsika hoe hiadana, fa le hiadana sy lay mandry fahizay to le mpampahory. De zao ny tenin'Andriamanitra. Zaho izy tezitra de tezitra indrindra amin'ireo firenena miadana. Satria za de tezitra kely ihany. Renako vakina aloha ary lay amin'ny 20 ary lay anjely resaka tamiko tenao tamiko hoe mety tsy ho mety tsy hoe zao lazainy Jehovah tompony maro, sary-piaro de sary-piaro amin'ny Jerosalema sy Ziona ary tezitra indrindra ny amin'ireo firenena miadana. Le fahatezeran'Andriamanitra zany tamin'ny voalohany a teo amin'ny Jerosalema sy Ziona satria nanao tsy nety izy de tezitra taminy. Tanareo tsara fa tsy mety nampalelana zavatra atareo ataoko babo nareo, reo aloha natezitra anazy. Fa teto le fahatezeran'Andriamanitra nifindra toerana. Tapotra ny 70 taona, nidradradratra tamin'ny fony rehetra amin'izay ny mponina tao Jerosalema sy Joda tena nivavaka tamin'ny fony. Zay zao tena ny olona be dia be tao amin'ny groupe tao nivavaka tamin'ny fony. Halleluia. Mamy ange zany vavaka zany. Mamy ange raha zany vavaka nataonay teo zany. Tena nivavaka tamin'ny fony, nidradradratra tamin'ny fony. De le fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny razan'ireo a, fahatezeran'Andriamanitra tamin'ireo na tonga andreo lasa babo tany, niala. De hoy ten'Andriamanitra, zaho izy tezitra indrindra amin'ireo firenena miadareo, nifindra tamin'ireo rey. Reo ihany naseny nambabo fa reo rey nitezerany avy eo. Satria zao, hoy ten'Andriamanitra, ary tezitra indrindra amin'ireo firenena rehetra firenena miadana ao izy satria za de tezitra kely ihany. Andriamanitra rehefa tezitra amintsika tsy tezitra be, fa tezitra kely. Manao tsy mety tsika, de Andriamanitra tezitra kely. Ny fotoana natezeran'Andriamanitra be, rehefa napidina ny afo tao Sodoma sy Gomora izy rehefa napidina ny rano norina tsy nitsara tamin'ny andro Noa izy tezitra be Andriamanitra tamin'ireny. Fa izy Andriamanitra, zange tezitra kely ihany. Ane tena nanohana ny foko le zavatra nataonareo, tezitra kely ihany aho.
fa saingy zao koa zao izy ny tena olana satria za de tezitra kely any fa reo kosa nampitombo ny fahorena natokan'Andriamanitra tezitra tamin'reto mpampahory ny zanak'Israely reto zany de zao manomena nampijaliany fa nataony oatra azonareo navelan'Andriamanitra mibabo ohatrany teteny zany Andriamanitra hoe tandremo ataonareo mafy loatra fa nataony mafy loatra ary mipotra ny fahasarotam-piarin'Andriamanitra izy Andriamanitra tsy zany kosa ny fanarahana tsy mety amiko zany tsy zaza ho vonono rehefa zaza ho anarana tsy zaza ho potehany rehefa zaza ho ahitsy Andriamanitra tezitra kely fa reto tezitra be nomena fahefana de nanao mihoatra ary tena tsy tatin'Andriamanitra zany za androany misy olona zay ampahireziko mandalo ady zany olona zany ary mbola andalo ady izy misy fotoantsika Andriamanitra mahafantatra mety ampianarin'Andriamanitra tsika mety anarin'Andriamanitra tsika tsy fantatra fa misy fotoantsika tonga eo amin'io atao hoe olana io de zao ny tadidio tsy tonga teo aminao io olana io raha tsy navelan'Andriamanitra tonga aloha io zany tsisy zavatra mihetsika zany eo fiainantsika raha tsy Andriamanitra ny herana ijova te ny hera mihitsy ny devoly masoko ataovy manana anambapotehako kely ty jobo tina tena ohatrany tsy azo de tsy navelan'Andriamanitra aloha ohatran'izay fa ndray andro izy am'izay ny ndanare andramo de ho hitanao fa tsy miala amiko zany ny folo io ny loza rehetra mitrango amitsika zany efa avy misy alalana avy amin'Andriamanitra ny devoly nge ravana itsika zao ve ravana raha mba zao toriteny ataotsika isan'andro mahatonga ny olona miova fo zao ve ravana tsy efa filiny eka te andatsabaratra atsika ravana nareo reo ve de mieritreritra tena tsy mba isy re mpanompo sampy reny misy aminareo reo zao tany anatina fanompo-tsampy reo de lasa mivavaky nareo ny devoly ve de venareo efa faly aminay de venareo efa zisy ny ankonanareo ve tsy tena efa misy olona misikidy mihitsy any efa misy olona mihitsy any mety tena manozina hoe tena mba ho latsahambaratra mba ho ekanareo mba ho faty fa mitomby any ny devoly nge ravana tsy matatinareo miovafo zany iza moa zao no nitarika anareo nitory taminareo fiovampo zay mivady raha iverina tsy tezitra aminay ny devoly fa inona ny azo ny devoly atao tsisy tsy avelan'Andriamanitra alleloia fa zao reto rehefa nomena lalana de nanao ny oatra zao anefa ny zavatra tiako tenenanao ny anarana mahazanak'Andriamanitra anao de tsy misy mahafafan'izany efa tsy Andriamanitra rehetra rehefa tafiditra hoe zanak'Andriamanitra ianao misy fotoantsika manao fahadisoana za ravana zao foana mba ao an-tsaiko hoe raha Adamaseva ny tena hoe andaotsika rieva andaotsika tonga de anatona an'Andriamanitra andao hibebaka tsika andao hifona aingana faninana an'ilay voankazo voarary za ravana raha fampatarako an'Andriamanitra tena resy lahatra fa nomen'Andriamanitra famindrapo reo ary i Jodasy nandeha niverina nakany amin'ireo naniraka azy tany izy no nibebaka tena raha marina nalainareo tena tsy nety nataoko hibebaka any amin'ny devoly diso lala ny Jodasy fa tokony tany amin'ny Jesosy izy niazakazaka inga za mbola mino fa mbola nanondrana fo iny zay mbola voasoratra Andriamanitra ravana tena teneko anao fa tsy mahafafany anaranao tsy ho zanany zany misy fanameloa-tena ndraindray mahatonga ny olona hiverin-dalana misy olona ohatra mahatsapa hoe tena tsy nety ty zavatra nataoko ty Andriamanitra de misy feo miteny mamiditra tsehatra am'izay ny devoly miteny ianao io de tsy azo famindrapo-tsony ianao io indray de tsy ilain'Andriamanitra zany tsony ianao niveriny vavaka atahoin'Andriamanitra ty ianao ozy ny devoly de iny tokoa le olona marina tokoa ny teninao dadalozy fa de za ve de ilain'Andriamanitra de amony tena leo fa mamony tena de fa raisy ny atanandro mihitsy tsika raha mamony tena to de very so de mijaly anao eto tany de andeha amony tena faranako tsy farananao le izy fa atombo koa ny tena fijaliana fa atombo koa ny fijaliana tena faratapony fa ny zavatra tsara indrindra rehefa fantatrao hoe tena lasa kobabo ianao
tena zavatra tsara indrindra mandeha nazakazakany amin'le rainao mandrakizay io tsy mamafany anaranao zany mpamindra foany izy loha lazay le piriny ny fanameloha-tena dia mampiaratsika amin'Andriamanitra ny fanameloha-tena dia mampanalavitra atsika amin'Andriamanitra fanakaiky atsika amin'Andriamanitra dia fibebahana ihany ka tena nidradradratra fibebahana ny zanak'Israely jery amin'izay Andriamanitra zao ny zavatra hitan'Andriamanitra mihoatra ny nataondreo mihoatra zaho izy tezitra kely ihany fa nareo tezitra be nampahorianareo loatra le zanako tsy mifanarahana zao izy Andriamanitra ary tsy tsika tsony no tsarain'Andriamanitra ny tsika vita ny 70 taona ny Judas Jerusalema vita ny 70 taona inona ny zavatra tenen'Andriamanitra teo nanao teny tsara sy teny mampionona ane teny tsara fampiononana no nivoaka avy tamin'ny vavan'Andriamanitra fa tsy bedibedena intsony mino fa tena namaky voliny zanakao dia 9 volana iny ihany papa efa 5 volana papa mama inne kasy diko le vita amin'ny 2020 iny Andriamanitra tsotra izany rehefa vitany amin'iny dia vitany amin'iny ny toeny ao aorianan'iny raha mibebatsika dia teny mahafinaritra sy teny mampionona ary Andriamanitra dia manonitra rehefa avy mikapoka ny zanakitsikisika dia iny ny ataontsika eo amin'le faritra ny kapohany mihitsy ny safosafontsika rehefa le nitsaroany tanantsika safosafona voalohany rehefa miombony dia manenina tsika dia raha azontsika atao dia metsika kilalao metsika gâteau metsika glasy sy tena mampafaly an'iny satria efa nandray fananarana izy aloha Andriamanitra manonitra tezitra amin'izay Andriamanitra tsy tezitra amin'ny Judas Jerusalema ntsony izy fa tezitra amin'le fahavalon'ireo izay nanao mihoatra nomena lalana kely a dia nanao mihoatra za rehefa na tena teneniko anao amin'ny fotoana tena hoe miditra ao anatin'izany hoe mahazanak'Andriamanitra anao ianao dia lasa manombokeo sary-piaro dia sary-piaro amin'Andriamanitra dia manombokeo ianao a dia ataon'Andriamanitra hoe anak'Andriamasony amin'izay za zany tena mananatra nitsika rehetrarehetra izay mijery an'ity fandarana ity raha nisy ratsy ianao a dia fitiavako anao ny tenenako an'ity ndana mpanompo sampy asiana ratsy raha nisy ratsy a ndana reny olona any amin'ny bara reny fa adiadio aloha ny momba ny olona io adiadio jereo ny fiainany fa raha olona mivavaka io sahirana ianao mikidikidiky aloha zay raha vana malala najorony vavolombela taminareo moa ay nabavisaola koa sady mikapoka mitomany fa tsy atao hitan'le ankizy eo mitomany a raha piso zay dia efa verina izy mitomany neny fa miafanytsika mitomany any a manaova solomaso le mainty be reny dia sady mikapoka alleloia zay mivady zany tena tao anatin'ny ditra tao anatin'ny ditra tsy nisy ohatr'izany tao anatin'ny 4 taona fiainana ngera manzany nataonay zany taloha tena hoe natao anatin'ny fiainana ratsy indrindra moa zany ny tena tsapako zany dia nanjeny ny andro lavy nafinaritra ny fiainana nisy ny vola natao zay rehetra azo natao fa zao eny andalana eny ianao a dia misy mason'Andriamanitra mijery anao ary za tena resy lahatra mihitsy hoe tena tia Andriamanitra ny antony dia zao betabe ny namako niaraka naditra tamo hoy izy le namako izay fa inona loatra ty mahazo any lahy misy zavatra kely atao dia ny olona mandeha ny any ny fiainana fa niary efa ohatra hoe misy ota azo avy atao dia hitako hoe misy zavatra mitranga zany eo amin'ny fiainako hitako mihitsy hoe misy zavatra ary tonga dia le fahotana iny no tamberina tamiko atsika tena tia mivalin'le zavatra ne zany zany mbola anatin'ny ditra tonga ny fotoana tonga ny fetra farany izy Andriamanitra naverano babony trosa amin'izay zay babony trosa vo babony trosa
vobabony Darius ry avako ary narary zany tsapako zany hoe fitopolo taona ny ainany Jodas Jerosalema zany ry avana fa ny ato anatin'ny taona vitsivitsy ny baby trosa ny baby ady olana fa nytantaraina anareo foana zany de miady amin'ny fiainana eny mihitsy e miady amin'ny fiainana ary tamin'izany zavatra mba tena tsaroko de zao ianao rehefa mananatra nareo zany nareo aza mitrosa na tsisy hoanina ray aza mitrosa fa satria zao amin'ny fotoana ianao za tsy miteny an'le hoe nareo vidy tôbila aminay ohatra de alotsy kelikely ary tsy reny ny tiako tenena na nitsika reny entretsika anatin'ny fifankatiavana fa tiako teninao ohatra hoe maka volany amin'ny banky ianao rehefa maka volany amin'ny banky ianao de alainy antoka ny tranonao de ohatr'izany ny tao mitrosa tao amin'ny baiboly nisy an'ilay vehivavy lay tsy nanotrosa de nikalasan'olona ny zanany raha tsy nandalo Eli azonareo Eli azafady zay zany le trosa tiako tenena fa tsy hoe avelena de tsy vidy tôbila aty aminay masy misy vidy tôbila de lo tsy kelikely de moa zay tsy mahazo mitrosa tsy aka tômôbila indray zay ohatra ny azy zany afatra izy satria nanetsika sao de raisitsika zavatra hafa izy de zao ny zavatra nitranga hita ve ty commentaire so pity va tsy voakapoka tso so tsy voakapoka tso pity taloha pity voakapoka tomany be foana pity taloha de zao ny zavatra nitranga ry havana satria efa nijeren'Andriamanitra zay mivady ozy Andriamanitra hoe tiako mba ho ampiasainanareo reto fa nareo rehefa maditra mampionona mpampandia tam'izany mpampandia zany re ampandia izy fa hitan'Andriamanitra mampionona raha ty famezam-pahasoavana ty anomponao anahy mampionona iarana koralina foana hatramin'izay tany anaty fiangonana foana zaka nge mba mivavaka ihany hatramin'izay sekoly alahady mba mahatratra mivavaka eny ihany fa nyoatra ny zavatra natao tamin'izany ozy Andriamanitra zao alao atsoko amin'izay Dariusa de natsoin'Andriamanitra Dariusa trosa ny anaran'io de babo alefa babo de zao ny jaly tsy tompony torimasonao tsony ianao na amin'ny fily anao atsony tompotrosa na amin'ny tena tontro voaky eny aty amin'ny arabe amin'ny ray maraina eto amiandry anao laiko ny vola maintsy mivoaky anao mialatsiny hitan'le volana mantsy zay tiany tompotrosa zavite papa io message io selenava zavitety zay teneko te reny tsy ao anatiny reny so de aveo tsy aka tômôbila any amin'ny pastera tsony zay de tsika reny tsy ao anatiny zava le tsika reny zavatra resaka tsy aketrina mba fitahinao amin'ny manodidiny fa le trosa teneko zany reny trosa teneko anareny trosa amina fahavalo zany ka fahavalonareo trosa amin'ny banky nga nareo raha nanako vola de nalaiko ny tranonareo antoka tsy zay fa zao fa nazavaiko tsara momba zay le tsika tsy tafiditra anatin'izay fa rehefa ny olona manana trosa aminao de ny tompotrosa lasa manam-pahefana aminao de ao amin'ny baiboly ny olona manana trosa amin'ny olona ray de ratsy voalohany de lasa andevony na lasa ohatra zany fa na rehefa n'Andriamanitra ny Dariusa indray tsika Andriamanitra manana Dariusa be de be tsika rehetrarehetra zao misy aminareo reo de efa san'Andriamanitra Dariusa aretina no ninony reny navenan'Andriamanitra babony aretina satria tiany ho faizina tiany ho anarina satria tezitra izy de tsy mitana ny kapohany faniaretina ny aseny tonga nenay tonga de hitrosa monsieur le trosa be ngeza be tonga avana efatra amby 10 ry havana efatra amby 10 ny olona nanana trosa taminay izy akoa ny record nge zany
zany hoe olona efatra amby 50 afaka miantso anao daholo ary raha ohatra re miantso ndray dia tsy mahazo telefôna dia efa tezitra ndray ao ambadika ao nefa lera hito rehefa tsy hita zay anaovana azy allo hitanao le raha mampinona le miandrandrano lanitra ike tantarako mihitsy iny navadika le vao matorina dia misy telefôna allo mila volako raha dia raha jany garaiko anao eny tompoko dia tamin'ny iriny za mihitsy iny na lefa n'Andriamanitra am'izay Darius fa tena fijaliany zany ry havana fijaliany zany ny fo ianao ny marina tsisy tsirony aminao zany io fiainana io zaho tam'izany efa tena mafy fe dia za mivavaka rehefa amin'ny alina vavaka fiembenana za rery moa dia vavaka fiembenana mafantatrareo Jesosy matory tady aza atao mifotsony arapitso tsy vitako tsony Jesosy niantika andreo olona fa mba alaivo mo za amin'ity alina ty zany mivavaka zany manandratalana mihitsy Jesosy alaivo am'izay fa tsy vitako tsony ty any amfiry ny fitoana amfiry anao ny aka fa tsy vitako tsony ty mba eo ampatoriny eo dia tonga dia aza atao mitepitsony ny foko rapitso aza atao mifotsony amo Jesosy tsy vitako tsony ny mainao le telefôny matory ndray dia minatra amin'ny maraina dia metrasa dia efa ny an-danitra jereko mbola mampionina ihany tonga dia tezitra zany tonga dia tezitra vaofo zao zavatra nyteneko za fa dia mbola ataonao velona ihany za efa mangataka aminao satria za zany tsy te hamono tena satria mamono tena dia very fa raha sitrapoko dia hamono tena za efa nijoroka voe taminay za efa intelo efa saika namono tena efa vonona tiny ny vakinina be da be voatoto sotrona fotsiny le atao anaty rano sotrona fotsiny dia zay tsy sotrona dia rakoto fotsiny fa salama efa tsy otsony tsy saika hamono tena tsy vitako tsony olona efatra aby 50 fiaravana miteny aminao daholo manao hoe tena ho gadraiko anao tehako ny fiainanao tehako ny tokantranonao misy anakaizy ary tena tena tambozy zay tianony zay tiako ny misafivotsana na any atamboly na tsy afa iza mitinao atamboly sa tsy afany anatelako anao tsiza hoa misafivotsy zany hoe mifonja izy natela ary tena olona tam'izany tena mampalero anaty zavatra ty za tam'izany lasa nanao elahana daholo za tam'izany misy fotoana misy olona miantso ana monsieur rado ka za tam'izany miasa tao ampiasana fotoana dia mba costard cravaty isanandro miasa dia mba cadre ianao zany tao ampiasana dia mba misy olona fa ny olana tam'izany efa mafy loatra le nindramako vola daholo na dia électricien mpaboatra ny tomobily fa hitanao zany hoe olona manaja anao isanandro zany hoe monsieur rado lasa manao elahanao satria nany tsy nalohanao volana mafy ge zany dra hitsoahanao daholo na électricien na mécanicien na mpandoko manambola aminao daholo na patron be ny mandeha anao tsisy ninona fitaratra na andro mafana be dia atao vitre fumé dia tsy dratsy miafina sao hitan'ny olona sa mandeha toerana be olona mafy zany lozy zany fa inona ny zavatra mitranga tam'izany tsy tian'Andriamanitra tsy tianame Andriamanitra tiany aka fa nandefasana ny Darius fotsiny ahako hoe Darius karakarao ny momba an'io fa tsy vita ny tanako ny mikapoka an'io fa hitanao zany hoe mifoa amin'ny 5 maraina tsy misotro dite kory dia fa lasa makaiza andeha hitady vola tsy fantatro aiza ny hitady vola fa andeha fotsiny hitady vola alohan'ny nidirako amin'ny 9 maraina any ampiasana efa tsisy tany tsy tongako mitady vola amin'ny alina misy zany amin'ny 3 maraina vao tafody misy fotoana tadidiko mihitsy ray andro zay nalafo tomobile ka ny tomobile etiko eny any ny amidiko androavako trosa efa amin'ny 2 maraina vao raikitra mivaky eny abe oririka tamin'izany zany efa amin'io andeha hody any sabotsina miana amin'ny 2 maraina vita ny taratasy andeha hody sady mitondra le vola vidina tomobile ianao hody amin'ny 2 maraina eny sabotsina miana mafy zany tonga any tsy mbola mahazo matory fa tsy maintsy tsinjaran'ireo vola ireo hoe tia any anina tia hikalmena ny fatezerany anina tia any anina zay ianao vao matory ianao zara raha matory dia mifo le vola amin'io vola be io
fanaraviny amin'io tsy anananao anjara hoe ty zany mba hoe ty mampionina ty am'zany zay mbola tsisy zanaka zay mivady reny tsisy na 25 000 amin'io ary tsy anao io ary mameny anao mbola men'olona tendratsy ty fotsiny ve mafy zany dravana mafy zany ateneniko anao fa tena hoe niainany zany de tantara sisa fa tena mafy zany zany io tena efa tena kivy kivy fa tsisy ninazonao atao zao am'izay zavatra nitranga nitolona n'zany ady zany amatonany aloha samy foana ny miainana mahakatsy teo itenenan'olona ratsy atsy de opaopainy olona atsy de ataon'olona tsy apitahorin'olona polisy atsy aro no amin'ny tsy avy miaina zany tsony zaho tam'zany tena mbola tianao Andriamanitra mba tsy lasa mipika kely na lasa hoe tratran'ny avesely tsy fantatra retompo mahafaty tsy fantatra gros cœur tsy haiko de tia zao mba hitanareo tsy mba hitanareo mbola ao tsara ihany Judas Jerusalema mbola ao tsara ihany avy eo satria Dariusa nomen'Andriamanitra mission ny ananatra an'ireo fotsiny tsika natao anarina fa tsy natao vonoana ianao io raha misy zavatra mahazo anao androany tsy amononanao io fa ny ananarana anao sy amerenana anao eo amin'ny vala ny fanomponan'Andriamanitra fa tena tam'zany anao sady malaza ratsy ege zany mandeha anao de olona mitsikitsiky taminao hatram'izay tery anao olona pisolo tam'zany raha nisy Facebook ozy nareo zay mivady am'izao misaotra an'Andriamanitra amo mampionina misaotra an'Andriamanitra hoe Jesosy so fa mbola tsisy Facebook fa sarinay mivady efa nasehoan'olona tamin'ny Facebook raha tam'zany efa le misy anao zany de misy hoe polisy pirenena de ity zany iraty Rakotosalama tao Sabosina Mena nahitana azy farany fivadia pitokisa section provisoire faloza zany keno mitantaranareo zany nareo tsy nafantatra zany tsy nafantatra an'izany nareo fa zany mitantaranareo anehoako ny voninahitran'Andriamanitra ny seho teo amin'ny fiainako ka tsy mahamenatra anazy zany fa tena nalaza ratsy zany efa tsy hoe olony ratsy efa tenenay nareo ihany le tomboan'io adina io fa nisy olona nakahitana tamiko de soloky ana koa amina centaine de millions de tsy maintsy zahako le tomboan'ity zany zavatra iny fa le tomboka tamina resaka 100 millions ke zany zavatra zany 100 millions nalain'le olona de tsy hita le olona de zany nanombotra azy de rehefa tsy vitan'ny tobiko namidy sisa de nanomboka mitrosatrosa taman'olona tafakatra 900 millions mitrosany 900 millions efa 1 milliard fa tena teneniko anao fa tam'izany zay de efa tsisy vidiny tsono ataon'olona ela isaky tsisy vidiny zany tsony ianao hoe fa zao teo mason'Andriamanitra mbola misy vidiny enoy aloha nitoy an-tantara enoy nitoy an-tantara aza mampahery anao androany fa misy olona eto vo androany vo meno an'izany vo mety androany ianao vo tonga eto de tehiteny aminao androany de fihinana ve zany fietanany zany tehiteny aminao manao hoe io zavatra lalovanao io io zavatra lalovanao io mbola fitiavan'Andriamanitra anao io fa raha tsy anarin'Andriamanitra amin'io ianao any amin'ny afo be ne faranao tonga da any amin'ny afo be ne faranao hoe avelan'Andriamanitra ilomano anatin'ny fahotana io fa tsy ho teneniny tsy andefasany any Darius any amin'ny afo be ny fakahiti nareo sy Darius fa mbola fitiavan'Andriamanitra anao io inona zay zavatra nitranga niady mafy tena de zany efa teneko anareo hoe efa te amony tena efa tena tsisy fiainana tsony fivorim-pianakaviana zany za tsy mandeha satria jerijeren'ny olona misy olona mity misy le tobila tsara tarehy fa za tam'zany nanana tobila tsara tarehy be foana taloha de efa miteny olona tobila tsara tarehy be reny ka sy olona pisolotsy ohatry zany za tam'zany efa volasy fa tena coccinelle kely zay tomobiko de efa miafina mandeha zany mienatra olona tam'zany mindrana tomobilin'olona efa mba misy ale sa mandeha toerana feno vaoka nitsahatra hatreo ny oeraoera nisy oeraoera kely tam'zany ny any tomobiliko tam'zany tany échappement tomobiliko le ohatry zany reny ny angezan'ny échappement de vao miala avany amin'ny fili metatra any
de efa fery hoe zay za rehefa mody any an-tanàna any izy taloha rehefa mody avy mibalina monjy boaty de fantatry ny olona eo an-tanàna izy efa mody rado ny ambany any de efa maneny be ny tomobily ko alafa tonga eo maneny be de rehefa mandeha amin'ny toerana ray ianao de oera de hitan'ny olona le iny resaka miva tomobily de iny oera fa reto de nitsahatra nanomboka ny asa Andriamanitra manomboka mamboatra Andriamanitra oera inona tsony super goleta nandaraka le takotrosany any any mahitsy tamin'izany misy olona nanako vola ke zany tany mahitsy tsisy tomobila tsisy inina de mandeha super goleta teo ina moa anaratanany iny mampino leo amin'ny eo quelque chose eo tsy atao madinika fa tia ina moa rety le atia atao madinika fa mandeha super goleta de hitanao ny farinarina de tongotra le miakatra kely aty tsy omberle mandeha le super goleta ina tsy noeraoeranao am'izany tsisy oeraoera tsony zany tonga de natsahatra Andriamanitra aloha no oeraoerany toto salama stop izy vita manomboka mamboatra Andriamanitra manomboka miafina anao mandeha amin'izy le izy maintsy avoakanao ny tanana le super goleta le any amin'ny farany reny tanao tsy maintsy avoaka de misy olona mahita de mitoditodika ary am'le receveur ny amin'ny frefre efa laza fa ianao tsy te hitan'ny olona mafy nge zany lefany miona amin'ny namanao aloha namanao manana tomobile tsara tare ianao efa mandeha tongotra de mozotrin'ireny mijeritseriny reny rehefa ianao tsy mandeha tongotra tonga de niaina ny oeraoera inona tsony Andriamanitra le famboatra atsika ary ianao oeraoera lava io to de atsaharo to de atsaharo de zao aloha fa raha Andriamanitra mamboatra anao amin'io fitiavan'Andriamanitra atsika nefa zany alleluia tsara ngeravany Andriamanitra tsy misy tsara ohatran'io fa ny olana am'izay de zao teny zany ny fahavalo nampahory any amin'ny nampahory de tena hoe hitanao mihitsy zany hoe tena misy azany mamety re zao miandranao atao ampiasana koa androany mila 20 millions raha tsy hitanao io 20 millions hoe aza tonga ty kory fantatry ny ataonao fa mpitetavan'izany 20 millions zany anatin'ny ray andro tsy azonao an-tsaina mihitsy zany fa tena hoe tena tsy manao tsingolo batitaheran'ny lalana ianao manenjika 20 millions n'olona ozy ny any amin'ny banky androany misy rakotsarama manenjika 80 millions ianao za tam'izany manana lalana hoe afaka miibana ao amin'ny banky fa mitady 80 millions anatin'ny ray andro zany ianao oriavana za tena teteny aminao aza mieritreritra an'izany irariko mba tsy anao no tratra an'izany zavatra zany 80 millions manomboka amin'ny enina maraina miantso anao amin'ny fito maraina miantso anao amin'ny banky ny gestionnaire hoe monsieur rakotsaramy mila 80 millions tsika androany mahenjy anao fa masotra monsieur le directeur tsy mety de za amin'io miresaka de ny feo am'izany fovaina ohatrany efa plaramalkila reny ianao allo 80 millions za tsisy atahorana nefa za efa mipararely iesa nahitako 80 millions marary nykipo fa fiteny amin'ny moda allo ay 80 millions fa ohatriny izy androany monsieur le directeur 80 millions tsisy olaza tratratsika fa io monsieur rakotsaramy inona ny atahorana monsieur le tratratsika fa voatapitry telefony miomana ohatrany tsy teo mitady 80 aiza ny ale tady 80 millions fiainany zany de ampahorin'ny olona ianao misy fotoana ozy ianao za zany be volamena be anna volamena be misy fotoana vao mifanena amin'olona ka fiaina le volamena satria misy fotoana le tompotrosy reo misy fotoana ary misy fotoana tsy salama de nararotiny re tsy salama de lidirana hôpitaly raha misy aretina areti-po kely zay natao daholo ny hevitra rehetra nidirana hôpitaly de am'izay mba tsy takin'ny olona ny vola amin'ny hôpitaly eo aloha zany ianao tsy de marary resaka de mba mifalifaly vao misy mandodoana ianao le ohatra mandodoana tafina lamba de de miditra ny olona ary tompotrosa tokoa le izy ahoana raha ahoana re ahoana ianao ty marary ay marary de manao ampanelivena de tsy mitaky vola rena fa andray andro izy nareo zay ary fa lasy efa de mahereza tsy adinoko volanareo tsy adinoko volanareo
lasa le olona nandeha lasa le dia rakipako le lamba dia andeha ifalifaly le olona miverina ny zavatra dino tena hitan'le olona hoe ohatra mety tsy marary any nataony zavatra rehetra ry havana teny amin'izay zay mivady ny odikotina atao daholo ny zavatra namidy ny tany namidy ny trano namidy ny tomobily tapidalakale amin'izay tsy ampy amin'izany rehetrarehetra zany ny zavatra namidy indray andro réveillon anankiray zay naniry be mihitsy zay vady tam'izay mba tena andao mba hivavaka isan'andro réveillon zany mitady fety anaovana balle mitady balle anaovana réveillon tam'izay zay mianakavy kely andao hitady fivavahantsika lasa vady nantena sinaka zany vola 75 000 na 125 tadidiko 125 000 francs teo volanay tadidiko mihitsy zany dia nasina essence ny tomobila dia nividanana pizza kely sa inona kely dia niodikodiny eran'ny tanàna am'izay tsy mitady réveillon ntsony balle fa mitady fotoam-bavaka nangetaetan'Andriamanitra ao amin'ny hôpitaly zany anareo to de izy le anankiray efa fatapatana ahitany rato mba tsy alasa lavitra ny tia aiza le volamena ka za nanana le volamena be re le volamena anao le gorometana hoe mba meo anahy de samy afaka tsika zany hoe zany mihitsy ka aiza le izy raha tsy zany mialatsiny ao amin'ny hôpitaly ato amin'ny hôpitaly izy azo polisy akanan'olo le any amponja misy hôpitaly izy ny mafy ianao zany efa mba manao mba mandeha vidividiny hôpitaly tena marary le ponja kozy ny olona misy hôpitaly alavary le goromety de lasa ny goromety afaka ko firavaka kozy mampiona fa zao ny zavatra mitranga lasa am'izay nangetaeta mba andeha hitady réveillon fivavahana ary zao ny zavatra mahafinaritra zay tsy nafantatra tamin'izany zavatra zany fa hitan'Andriamanitra nefa zany hitan'Andriamanitra tao amin'ny cheminot tao zay tamin'izany nahita fivavahana de ny olona mideran'Andriamanitra ambony zay amin'ny tena aiza misy vola zany tsosa amin'Andriamanitra ro tady an'Andriamanitra nanomboka teo am'izay de lasa mangetaeta fivavahana zany de tao amin'ny radio tamin'izany tao amin'ny radio tao a Madagasikara misy pastera zay manao fandaranisaky ny amin'ny 10 alina any izy na amin'ny 9 alina na amin'ny 20 alina de fangataham-bavaka zava-dehibe io fangataham-bavaka ataontsika isaky ny talata io fa zay ohatra nareo mangata-bavaka reo taloha de zay isan'andro mandefa message de fafantaran'le olona anay tao tamin'izany ry 900 millions zay zao foana mba mangataka vavaka zay le nanan'olona 900 millions de netsony ay tamin'izay fa ary atahitokonareo 900 millions afa etinambavaka nareo etinambavaka eo amin'ny radio io zay tamin'izany tonga am'izay fotoana elaela nanomboka nahita asa fitoriana am'izay zay araky le teninay taminareo maly hoe tao anatiny any nomy nahita ny nomy zay raha nabavy Bertine raha mijerana eto izy am'izao fotoana zao nominay nomy ohatra ny tamin'ny rota nitarika anay tao am'izao fivavahany zao de rehefa nitarihany de nahita tena nanomboka ny vavaka alleloia na nanomboka ny vavaka am'izay de nanomboka tena hoe hitady an'Andriamanitra am'izay de nanomboka ny elana am'izay ny zavatra rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra de nanomboka teo nisy zavatra niova zay tsy hita maso de ny fahitan'Andriamanitra lay nanomboka teo lasa nanomboka ny faritan'Andriamanitra ho Joda sy Jerosalema Joda sy Jerosalema de reo olona ny fidin'Andriamanitra reo neken'Andriamanitra ametrahany voninahiny mahatonga ny voninahitran'Andriamanitra tsy mety mipetaka aminao de ianao mbola tsy ao amin'Andriamanitra mihitsy mahatonga anao ohatra zany de tsy mbola mety miala amin'ny fahotana mihitsy ianao de tsy mbola afaka faritan'Andriamanitra ho isan'ny Joda sy Jerosalema fa ny fahotantsika ny hevitra mampitsaraka atsika amin'Andriamanitra fa rehefa nanomboka ny vavaka izay ny trosa mbola tsy afaka fa ny toerana misy anay no nanomboka novain'Andriamanitra nanomboka novain'Andriamanitra eo amin'ny toeran'ny olona mahasarym-piaro azy taloha
sary-piaro Andriamanitra satria ianao nge manala baraka anarin'Andriamanitra fa ny mahasary-piaro an'Andriamanitra dia ny olona izay mitady azy, ny olona izay tia azy, ny olona izay mivavaka amin'ny marina dia mivavaka amin'ny marina tokoa. Novain'Andriamanitra amin'izay ny statuanay nataony lasa zanany. Ary zao ny zavatra mitranga rehefa nomboka ny vavaka izay mivady ny trosa mbola teo, izy 450 menada mbola teo, ireo nanana trosa taminay etretinao 450 menada ny vola kely indrindra nanana ny anankiray taminay 5 millions de francs, fa misy amin'ireo manana 350, misy amin'ireo manana 150, misy amin'ireo manana 50, fa 450 nisany ireo mbola teo ihany, fa zay efa nanomboka ny vavaka. Ny trosa mbola teo, fa ny zavatra niova nanomboka na sary-piaro an'Andriamanitra izay mivady. Hatramin'izay ianao tenenan'olona ratsy, ataon'olona tsinitsiny, tsisy ninona niova satria ianao mbola miaina anaty fanontolo, mbola tsy afaka nyfaritan'Andriamanitra ho isan'ny zanany mahasary-piaro azy. Rehefa nanomboka mitady azy dia mitady azy marina tokoa, ny vavaka amin'izay izay mivady. Tia ny zavatra niova, manao lalan-dririnina le olona tompotrosa. Tia loha averiko ny tompotrosa, misy olona mantsy manozona le tompotrosa, taovany fanaovana azy rehefa reo volany no haninao tompotrosa izy, tsy hoe irino mifaty izy kory. Fa ny olana dia zao teko Andriamanitra miteny tezitra indrindra kosa izy satria dia tezitra kely ihany, fa reo kosa nampitombo ny fahoriana. Raha vao iny foana nomboka ny vavaka zany izay mivady dia ny zavatra hita n'Andriamanitra nanomboka ny verina taminay amin'izay ny fon'Andriamanitra, nanomboka ny enon'Andriamanitra amin'izay le tabataba taraina nataon'ny Joda hoe mandra-pahovinany amin'ny rano no tsy amin'ny rano fo amin'ny Jerosalema Joda tao anatin'ny 70 taona izay Andriamanitra, nanomboka ny enon'Andriamanitra iny dia nanomboka ny jery ny fahavalo amin'izay Andriamanitra. Teneniko anareo nisy fotoana voanso tany amin'ny polisy, nisy karana zay nanambola tamiko, dia rehefa avy eo amin'izay voanso tany amin'ny polisy ahako, dia rehefa tonga tao amin'ny polisy ka tena olana tamin'ilay izy koa ny olona mieritreritra zay manambola ihany fa tsy tia ambe, dia ataovy pression reo ataovy pression reo fa tsy maintsy mameraka. Dia tadiko misy voanso tao amin'ny poste de police tao Isotry tao tamin'izay, dia tamin'izay arevana tena natahotra mafy mihitsy tamin'izay hoe andeha higadra satria le commissaire to tena tsy nitsiky tamiko itsy, anao izy izy ho hitanao tsara fa fetsifetsy anao izy izy ho hitanao tsara ny anaovanay anao na tahotra zay amin'ny efa manomboka mivavaka. Ary zay tamin'io dia zao ny zavatra mahafinaritra mahatonga anay mitondra mivavaka anareo io tsy mamela anareo reny le mpanompon'Andriamanitra nampairanay tamin'izany. Izy koa manitra tao amin'ny poste de police, fa izy eo tokotany eo tokotany poste de police manandra tanana, ozy ny olona misy adaladala eo ivelany ao, fa tsy adaladala izy fa manandra tanana izy, miantso an'i Jehovah Andriamanitra mba homba anay vavaka ho anahy. Jesosy tahio io raha kely maditra anao io, tahio io Jesosy azaveranao rery tompo alleloia. Eo atokotany tsy nalamery eo tokotanin'ny komissarian'ny Isotry eo manandra tanana izy, ary tsy anadinoko azy mandrakizay zany. Inona zavatra nitranga tonga avany le tompotrosa dia navoaka avany violent ka zao zavatra tena nampalena. Misy sariny fity io tamin'izany aty aposiko aty, misy sary tapaky fity ao anatin'ny permis ko zany. Dia rehefa miditra violent mantsy ianao dia asorina daholo ny zavatra rehetra, dia le sariny fity natao tanatin'ny paosiny lobako tato mba jerijery anaty violent. Fa zao hitan'le adjudant zay le izy, inona aposinao iny avy aty, dia nalay dia natsipony sariny fity natsipony hoe tsy azo tondrana iny, dia vao miana lahelo misy le sariny zanako natsipy zany. Zao ny zavatra nitranga tonga avy anazy ireo tompotrosa dia navoaka amin'izay vai lahy ty hozy le adjudant, vai lahy ty io izy patron vao nahita le tompotrosa tonga dia nandohalika reo fona ho aza tompo, tena azakadraina ho aza, tena ataoko azy izany rehetra andoavina vola izy mijerana fotony hoe faly izy mety anao mandoaly mitsarany ianao fa tsy volako fotsiny rehefa aza manao sinema zarehefa tsy manao sinema fa tena nandohalika, tena nataotra hoe tsy ahitany fitisy mampionina tsony, tena nandohalika. Fa zao ny zavatra mitranga
attention fa za efa nanomboka ny vavaka teo ary efa nanomboka ny vavaka de efa mifindra iza le fahatezeran'Andriamanitra tsy any amiko tsony za efa mivavaka ny fahotako efa nadinonin'ny Andriamanitra efa eo andalam-panadinona reny Andriamanitra ary efa manomboka miverina amiko ny fahasari-piaron'Andriamanitra satria za efa manomboka mivavaka fa ny mason'Andriamanitra nitodika avy ato amin'reto ozy Andriamanitra nareo izy za tezitra kely any fa nareo kosa mampitombo fahoriana nataonareo mihoatra ampandolianareo ny zanako ty zavatra nitranga herinandro na roa herinandro raha ela indrindra tao aorianan'izay mandalo eo amin'ny devant magasin zany karana zany vaky magasin be dehibe mihitsy amin'ny lalan'io fa ny azy nitangoronan'ny olona ny alina tontolo nisy namaky lasa daholo ny etandao ny magasin eto akaikiny tsisy nikitika ny eto anilany tsisy nikitika ny ao fasy anazy tsisy nikitika fa ny magasin andrery potika fonga natao ny etana ina ny anton'izany fa maninona ireo mpangatro tena hoe ity mihitsy ny tena mandeha zany le mpamaky trano de hitany daholo ireo magasin io fa ny sitrona ny masony manokany hoe tia ny ohatra metimety amintsika ny tena marina hoy Andriamanitra io atao satria maninona satria manao mihoatra raha taloha zany na nataon'ny oloninina raha mbola tao anatin'ny faharatsiana sy ny fahajana mitsangatanga foana zany fa nanomboka teo rehavana efa nanomboka na saro-piaron'Andriamanitra za miteny anao androany tianao hoe ho saro-piaro aminao Andriamanitra tonga de lao ny fahotana ndana mitady an'Andriamanitra na inona problème manao na inona problème manao ndana mitady an'Andriamanitra mety tsy mbola ho afaky olana io fa ianao miova ny fahitan'Andriamanitra anao de rehefa lasa anak'Andriamason'Andriamanitra ianao efa lasa saro-piaro aminao Andriamanitra mety zatra ny olona ho malina anao tsinitsinina anao fa ho arinany misy ny avant de misy ny après rehavana avant Jésus-Christ après Jésus-Christ avant Jésus-Christ ianao mbola tsisy Jesosy teo amin'ny fiainanao azo ny fahavalo natao taminao ny rehetrarehetra fa afaka manao lalandririnina ny fahavalo fa eo amin'ny point anankiray misy hoe eto Jesosy Kristy teraka tao am-poko misy am'izay ny après Jésus-Christ rehetrarehetra efa Andriamanitra saro-piaro de saro-piaro aminao mijery akaiky anao ary tsy averana anao mihoatra aminao tsony ny olona to de vaky ny magasin tena teneko anao zany mbola nisy zavatra ray fa tantareko anareo ty anareo zay mbola tsy nareny zay moa de mivarotra tomobila foana efa hatramin'izay efa nanomboka mba niarinarina nanomboka vavaka zany zay mivaly de nanomboka niarinarina kely teo am'izay ny nanomboka mba nanana tomobila de mivarotra kely ezy de alaina le tomobila de amboarina de amidy io de rehefa amidy io de zay mba vola azy io misy apahany anasorana trosa de ny apahany ividanina tomobila ihany tsy maintsy asiana ina moa zany kaza zany entam-barotra foana io fa ndray andro misy mpiara manao afera aminay de ny fanakalo tomobily zay de sady nanakalo izy no namme volanay tam'izay de zay zany vao nahazo le tomobile any tsy le vola de tsy mahazatra le vola tonga de andavana trosa fa ino azy nareo zavatra nitranga tonga avy any ilo varimanitra nge fa eto foana fa marinatra aloha arabainareo foana izy ianabavy izy moa naran'izy io tamin'ny LH héritage io adrareo zay mbola tsy mahafantatra efa ela koa zany manaka atsika teto zao zavatra nitranga vita ny fifanarana vita ny varotra vita ny fifanakalozana de samy nody fa hitanao ihany moa fa misy ny olona nandeha any izy de rehefa tany de nisy olona nyteny tena vonareo tamin'io tena reo name an'izao de raha zany nareo averiny io de iza le olona de irado rehetra da iverenatsika fa hitatsika progrès ka rehefa ohatry zany mantsy taloha de hoe famelina tsy mety mifamelina zany fa samy bebe roa fa ina zany nataonjareo to de tondrany polisy zay nampitaolony polisy tam'izany de anao zany mba leka hidikina any mahaona kosa ny averina mba zavatra efa vita le vola amin'io efa hoe anaovana zavatra averina io sisy ka raha tsy zany sao de zao de makany polisy satria fantatry zareo zay hoe matahotra polisy tam'izany fa io mampionio tena teneko anao ny tomany tam'izany ny tomany hoe tena tsara zao ataonareo satria nisy tsindry azo lena be nataonjareo no le place nisy anay hoe ananan'olona vola mitsotsoka olona matahotra polisy de teneniny tena nampitahoran'ny polisy ndray alina be zay namerina ny tomobily teo amare masay ozy nareo ny tomany mampionio
za moa tsy nitomany teo mason'ireo fa nalahelo ny foty zao ve ny atao anay fa zao riavana reo olo reo mbola zatra reo ve zay atao am'ireo mety daholo sy apitorina polisy reo atao am'izao fa ny zavatra tsy fantany noho zay de nivavaka ny tarina tamin'Andriamanitra tsy ireo zao ataon'olona mafy zao Andriamanitra tisy fanatenana le vola kely amin'io efa mbo hoe anaovana zavatra fa efa mbo miantso ny olona tompo sy le aloha le vola ay alain'ny olona tampoka indray le vola fa teneniko anao tsy ampiray vola natao aorianan'izany niseo gazety fa mifamono reo olona roa lahy le niarany namelana ireo ny famono ndray namono vonono le ray niseo gazety zany olona tsisy tsy nafantatry zany tao Antananarivo zany mitantara zany no vonono le ray le anankiray de le ray nigadra zao riavana ianao rehefa hoe manak'Andriamason'Andriamanitra rehefa sary-piaro aminao Andriamanitra de tena ietsika am'izay ny tanany amin'ny fahavalonao fa teneko anao nisy fotoana efa taty arina be efa mpitory teneny amin'ny fonja eny zay mitory teneny amin'ny fonja io lehilahy io hitako any amponja fa mitsoka tsy te mitory teny lasa mitsoka satria menatra ovainy toerana misy anao riavana atovy tonga eo anaty an'Andriamanitra eto anaty an'Andriamanitra am'izay ny fonao sy ny vatanao sy ny aminao manontolo eto manompo an'Andriamanitra fa ovain'Andriamanitra tena va za de sary-piaro amin'ny Jodas Jerosalema reo sy izy za mba tezitra kely ary fa nenareo nataonareo mihoatra rehefa olona mivavaka am'izay anao tsy azo atao tsy ny manao mihoatra aminao taloha zany azo atao fa ankehitriny anao efa zanak'Andriamanitra tsy azo kitikitian'izany ntsony ianao ary za zany miteny hoe nareo tsy mivavaka reo olo-kafa kitikitiana fa aza mba olona mpivavaka ny olona mpivavaka ravana tsy ny olona ino mamaly fa tanan'Andriamanitra mamaly ary mafy zany mafy zany fa tsy zany ihany angery avany misy olona anankiray nananatrosa taminay zay izy namako de nazo ny vola kely indrindra fa ny anazy nay zavatra mihoatra nampiakariny fitsarana mihitsy zay ary tena leky hogadrainy tanteraka mihitsy ny azo ny vola kely indrindra zay amin'io efa mivavaka zay amin'io manaiky ny andoha le teneko anareo nisy fotoana tsisy avoka tsony zay de ny avokany ihany miaro fa io olona io tsy amperitaona tanterina fiainana efa nitsangana be mihitsy tam'izany tratrana fahantrana be mbola zay no maniny midepane anazy hitanao le olona le teneko anareo maly nandray le 50 000 le zay andeha hivavaka andray zava de nandray le 50 000 le za le niafina tao ambadiky le gony charbon iny olona iny heritaona taty arina tonga ao hatraminay andro alina be miaraka amin'ny gendarme fa nanan'olona vola izy ary miaraka amin'ny gendarme miaraka amin'ny tomobilany tsy maintsy amidy iny tomobily iny andoavany trosa niteteziny ny olona rehetrarehetra tsisy nividy ny tomobilany efa andro amin'ny valo alina tonga ao hatraminay ao atokantraminay zay sisa famonjena farany erado mampionina mavidi ty tomobily ty fa tena misy olana kely tsy maintsy lafo ty tomobily ty andoavako trosa fa raha tsy zany tonga de miakatra parke ara-pitso ka ny vola efa misy alleloia zay tamin'izany efa nanomboka tafavoaka alaina ny vola novidina ny tomobily azo mamaly ratsy ny ratsy fa reo fahavalonao reo mamely anao am'izao reo mbola ho ampitoan'Andriamanitra amin'ny koaka eo anatrehanao reo avy ny fotoana fa ny angatahako aminao ataovy zay ampiovany statut anao eo anatrehan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra de sary-piaro aminao Andriamanitra ary sary-piaro de sary-piaro vao misy mikitika anao tsy ohatry ny talohantsony tsy ohatry ny talohantsony miovy io sary-piaro de sary-piaro aminao Andriamanitra ary tsy azo atao nininina tsony ianao alleloia rehefa vity zany de ietsika am'izay Andriamanitra de ny fahinina ambe folo amin'ny Zakaria toko voalohany ka zao nolazainy Jehova ho tafavelona eto Jerosalema amin'ny indra foa hitranoko olona eto Jehova tompony maro ary mifamolaina ho injanona eto Jerosalema miatsondray zao nolazainy Jehova tompony maro iopapana ny fanambinana ny tanànako ary Jehova mpionona ny ziona ary mbola hifidy any Jerosalema indray tao arinany fikitihan'Andriamanitra ny fahavalo am'izay de nanome teny mampionon'Andriamanitra teny mafinaritra manao hoe mbola mpionona anareo indray anangana eto indray ary ny Zakaria toko faharoa afezitsika mihitsy ny ihany ny toteny satria lasalasa ihany
ny fizarana ty Zakaria ty ny Zakaria toko faharoa de ny fanapotehan'Andriamanitra zaka ny Zakaria toko faharoa andiny voalohany ary raha topoko maso ka hitako fa indreo nisy tampoka efatra ary hoy za tam'le anjely niretsaka tamiko inona moa reo hoy izy reo tamiko reo ny tampoka zay napiahaka ny Joda sy ny Israely ary Jerosalema ary de nanehoan'i Jehovah mpiasa efatra ary hoy izaho avy anao inona moa reto ary izy nanao hoe reo ny tampoka napiahaka ny Joda ka tsy nisy olona nanandrandra loha tsy mitsaka mihitsy zany ny Jerosalema sy Joda tam'izany am'ireo tampoka efatra reo le fahavalo reo le nifehy anazy reo le nambabo anazy reo tampoka efatra reo endrika tampoka efatra de tsy nanandrandra loha mihitsy ny olona ozy zany hoe tena tsy nahatraka mihitsy ny zanak'Israely sy Joda sy Jerosalema tsy nahatraka mihitsy no ny fambabona anazy azy mafy loatra ny fampahoriana ozy izy ten'Andriamanitra hoe reo tampoka mampiahaka ny Joda ka tsy nisy olona nanandrandra loha fa reto kosa de avy apatahotra azy sy ampiongana ny tampoky ny firenena de zay nanandrana ny tandrony tamin'ny Joda anely azy aoriana ny famindrapon'Andriamanitra za zany mitodika amin'ny olona le mandalo ady resahako teo androany misy zavatra nieretanareo misy zavatra ataon'olona anareo fa aza matahotra fa eo mason'Andriamanitra anareo zanany ary saropiaro de saropiaro aminareo Andriamanitra ho hitanareo ho hitany masonareo reo fahavalonareo reo zany zany ngeravana mampalahelo zany olona miaraka amintsika zany fa tena ataon'olona anaovan'olona tena hoe mihoatra ny zavatra ataon'ny fahavalo azy fa za tena miteny anareo androany ovay bebe kokoa sahima novo bebe kokoa ny fitondratena tsika miaraka amin'Andriamanitra tena hoe tena sanak'Andriamason'Andriamanitra saropiaro de saropiaro amintsika Andriamanitra saropiaro de saropiaro ary zao tenen'ny ten'Andriamanitra hoe teako le tampoka efatra zao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy tompony sabata ny anononako androany niza ampahorian'ny fahavalo eto niza ampahorian'ny fahavalony eto de anaovan'ny fahavalony mihoatra ny tokony izy andefa olona efatra Andriamanitra andefa anjery anakefatra Andriamanitra ampiongana an'ireo tampoka efatra zao reo tampoka efatra mampahory anao reo tampoka efatra mampijaly anao vaongan'Andriamanitra potika ny fahavalo midingany nataon'Andriamanitra manaraka any amin'ny Zakaria toko faharoa andininy fahadimy fahitana fahatelo ny amin'ilay lehilahy mitondra famolaina yana tompoko ny masoko ka hitako fa misy lehilahy manana kofehy famolaina tena tanany de hoy za hoaiza moa ianao ary hoy izy tamiko andefa any Jerosalema izany sakany sy ny lavany ho refesina ndray Jerosalema famolaina zany ohatrany maître ruban zany am'izao raha zay maître andrefesana fandrefesana misy lehilahy zany mitondra famolaina atao ina moa famolaina andrefesana ho verenana refesina am'izay Jerosalema ho verenana refesina am'izay riavaka ho verenana refesana am'izay satria ho ahorina indray ary zao io refina atao io verenana ahorina ary atao ngeza ho tena natra hoe anitatra ny ambaindain'ny fanjakanao anitatra ny lay anao ao arina ny fahababona izay arahana fibebary de ny fanapitehan'Andriamanitra ny fahavalo ny fanovan'Andriamanitra ny statuatsika ho lasa mahasaropiary de mahasaropiary anak'Andriamaso ao arina am'izay ny suite logika ny fananganan'Andriamanitra nao mihoatra no ny teo aloha tsara no ny teo aloha alleloia ny ten'Andriamanitra hoe arindro ny voaka lay anjely resaka tamiko any amin'ny Zakaria toko faharoa andiny fafito tsika arindro ny voaka lay anjely resaka tamiko ary nisy anjely anankiray koa ny voaka itselazy ka no tamin'ny hoe miazaka za ka milaza amin'izy atovy hoe honienana toy ny tanàna tsy mimanda Jerosalema no ny amaron'ny olona sy ny biby fiompy ao fa za ho Jehova ho manda afo manodidina azy ary ho voninahitra eo afovoany hitanareo ahorina Jerosalema de tsy nasiana manda tso satria maninona lasa be dehibe ny olona tsy ombontsony raha nasiana manda alleloia tsy ombontsony raha nasiana manda zany hoe misy fitombona zany ao io tranonao io zany ohatry hoe tsy ombontsony de tsy maintsy tena hitany
vakina ny rindrina io tambohanao zany tsy ombotsondry zay ravana tena teneniko anareo ndray matso hoe zavatra ratsy foana tenenina anareo am'le ohatrany hoe ady foana tantaraina fa teneniko anareo nanovan'andriamanitra ny fiainanay de zao lasa mpivarotra tomobile karazana hoe mpambongady zay ravana taty arina eritretinareo zany hoe tokotaninay tam'izany rehefa ifindra trano zay de raha vo tsy tokotany ngeza be de tsy mety aminay satria tsy ombony tomobilinay de misy fotoana rehefa tena mandeha ny asanay de tsy omby eo tokotany ny tomobile de tsy maintsy eo amin'ny sisiny tambo feno tomobile anay ny surinao ny tomobile ny tranonay tany akady kely de zao ny afataranaynay eo amin'ny be tomobile alleluia ay zany zao izy eo amin'ny be tomobile satria ny tokotaninay feno tomobile de misy fotoana tena tsy omby de avoaka any atokotany de angalana gardien hafa feno misy fotoana roapolo nisan'ny tomobilinay ngerava re zay rehefa tena nandeha tongotra efa tena tsisy ninona rehefa andriamanitra ny tonga ny tany fiainana ny trosa afaka ianao ny tahina gaga ny olona gaga ny olona nijery hoe tena marina ve anareo vereo etetretiny olona fa fanaovana depo ana tomobile zay fa anay ka ny andriamanitray mahay manova ny fiainanay ary tena teneniko anao fa ninninona toerana misy anao androany na lavaka mankitsikitsika tahaka ny ahoana mety anatina fahantrana lalina gambo ianao io azadiny fa andriamanitra rehefa manova ny zavatra rehetra tsy hoe lasa mpivavaka be anao de lasa mpivavaka be fa mbola mahantra fadila anovana ihany fa mivavah be anao ka tsao aloha fanjakako sy ny fahamarinako fa anampo anao ny zavatra rehetra tena teneniko anao fa zay ny tahin'ny tompo e ry havana malala so de verinao fa fahoriny azy fahantrana foana ny rahana am'ty andriamanitra ty fa rehefa manaiky ianao sary piaro amin'andriamanitra na ny fahantrana tsy avelan'ny mikasika anao zany tsony alleluia dada ny feno mihitsy mpifa dada ny feno mihitsy gardien tam'izany rahalahy Jonathan alleluia dada ny feno any gardien tam'izany ozy nareo tena voaka zany amin'ny ala zay misy zavatra tsy hita misy fotoana batterie tobile tsy hita ohatry zany de inona ozy zareo zay fa hoana to misy gardien nefa misy zavatra very voaka tokotany am'izay amin'ny ray maraina amin'ny roa maraina ay zany le gardien jeretsaka ny tomobile voina ny tobile tsy any anaty farany fa tokotany neta zany ngeza be mihitsy de enoko ohatra misy olona miesona ay zany tena rako le feo an'le miesona ka manana salle de peinture zay tam'izany misy efitrano familokona tomobile sady garage eo tokotany fa iza rao manaraka le feo an'le miesona nefa eny koa zany feo zany aike dada ny feno le gardien nividy kodoro zay vondraika rano de vidy kodoro de aika ao am'le efitrano misy fandrina ara-dalàna tonga izy amin'ny sigala de mody atao hitany hoe miambina fa voarasy zay matory amboary ny tsara miondana de matory ara-dalàna tsesatsetsy aritry fa zao ry havana tao arinany ny anon'andriamanitra ny antsoantso ny Jodas Jerosalema am'izay rehefa tapitra ny fitopolo taona ny fitopolo taona anao inge tsy maintsy tapitra tsisy andriamanitra tezitra mandrakizay zany ny nataonao ny zavatra tsy nety nataonao na nanaran'andriamanitra anao tsy aiko tao anatin'ny afriny io aretina mahazo anao io problema eo anoloanao io tsy fafatesana io misy programma an'andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehefa vita ny fitopolo taona ny hainao am'izay andriamanitra verina sary-piaro am'izay andriamanitra zay nanao mihoatra zay fahavalonanao mihoatra pitehan'andriamanitra ary ny zanaky isay kosa ny tariny am'izay ny ambaindaina ozy andriamanitra tsisy fefitsononareo fa zahako mihitsy ny fefy tsy asina fefitsononareo tsy asina mandatsony satria be loatra ny fitahiny be loatra ny biby fiompy andiny fasivy mario amin'ny baibolinao fa izaho Jehovah ho manda afo manodidina azy ary ho voninahitra ho voany manda zany vita briky zany tsisy dikany zany raha miohatra amin'andriamanitra sa manisy afo manodidina anao ravana tam'izany mipetraka tao amin'ny tranonay zany ny tranonay misy tamboho ihany ety aloha rehefa ry ambambany ary efa tsisy tamboho tsony de nampangalatra farak'izay mianatra rary tafiditrao ary etretinao fa ny tranonay tam'izany trano fitaratra fotsiny tsisy varavaran-kazo de manodidina nay efa tapitra ny tafian'ny olona efa tapitra ny tafian'ny olona
ny trano rehetra manodidina anay zany efa tapitra ny tafian'ny olona fa tao an-tranonay rery zay rery mbola tsy voatafika tamin'izany satria manino nefa ny eo akaikinay a misy tamboho avo be zay fa mbola voatafika fa nay tamboho kely efa tena tsy de makaizy fa tsy nety voatafika satria manino tsy niakina tamin'ny tamboho vita biriky tsony zay satria efa zanak'Andriamanitra fa niakina tamin'le mandy afo ataon'Andriamanitra manodidina anay ho tahin'ny tompo arenareo e za tena tetena anareo androany raha zao ianao no mahay nazakazako amin'Andriamanitra anomboka izy io va ny fijerin'Andriamanitra lasa hitan'Andriamanitra am'izay hoe manao mihoatra reo fahavalonao reo ary reo fahavalonao reo hitenenan'Andriamanitra am'izay manomboka mino an'izany ve ianao mino an'izany ve ianao fa ho tian'Andriamanitra am'izay reo fahavalo nampahory ianao reo ho kasian'Andriamanitra ny amin'ny toerana misy azy am'izay reo moa ianao averin'Andriamanitra ravana ho amin'ny fefy satria be ny biby fiompy izy fahavokarana am'izay verina vokatra am'izay verina tena mihoatra noho ny teo aloha hitarina hoa tondrana fandrefesana mihitsy ny verenana namboarina ny tarina ny fefy tao a Jerosalema satria tsy ombontsony ny fitahin'Andriamanitra voarainao ve zay lesona zay voarainao ve zay lesona zay fa rehefa mivadika ho isan'ny zanak'Andriamanitra ianao de tsy avelan'Andriamanitra manao mihoatra itsony ny fahavalonao ary ny fahavalonao zay nanao mihoatra de tena ho ataon'Andriamanitra amin'ny fanaovana azy ary ianao kosa ho ataon'Andriamanitra amin'ny fanaovana anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao ho tahin'ny tompo ane tsika rehetrarehetra za matoko fa voarainao zay hivavaka avy hatranytsika amin'izao fotoana izao de avy tsika tsy mbola tapahana fa andaonao fiderana kely tsika aloha mampiona aorinan'izay fa hivavaka tsika hivavaka ho anao a niza n'izy izy eto ampahorin'ny fahavalo niza n'izy izy eto ampahorin'ny ady fa zany olo zany angatahako androany ahifidy ny anjara tsara ahifidy ny zavatra tokony atao de ny fanatonana an'Andriamanitra ampiovany statut anao ianao androany tsy fahavalon'Andriamanitra tsony ianao fa sakaizan'Andriamanitra anak'andriamason'Andriamanitra asaro-piaron'Andriamanitra iverina aminao ane fahasaro-piaron'Andriamanitra iverina aminao ane ny fahasaro-piaro de fahasaro-piaron'Andriamanitra satria zanany ianao de manaraka ny zavatra rehetra ny fahavalonao potika ianao isandratra anaran'i Jesosy hivavaka tsika misaotra Jesosy misaotra Jesosy tamin'ny toriteny zay nomenao teto androany misaotra satria namangy amenao zay misaotra anao tamin'ny fiainana zay tena nampandalovanao tao aminay Jesosy aiza moa ny ahafahana hitory an'izany tsy ampahiry an'le tororeto fa tsy nandaro an'izany zay zay nge Jesosy tsy mamaky boky mitory an'izany fa ny fiainanay nge nataonao boky Jesosy ary tsy mamenatra anay zany satria zany mihitsy nandalovanay an'izany mba hampahirezanay an'ire tororeto androany tsy tenenanay fa Andriamanitra saro-piaro ny Andriamanitray ary Andriamanitra tianay ny Andriamanitray sotra Jesosy nangatahako aminao de azavelanao reto olona reto Jesosy malalo iso ampahorin'ny fahavalony zany sotra fa miantsoantso anao mba tapero androany ny 70 taona Andriamanitra mba tapero androany ny 70 taona Jehova mba tapero androany ny 70 taona Jehova Andriamanitra de ho jerenao akaiky reo fahavalon'ireo olona ireo mampahory azy ireo ho jerenao akaiky ary ny tananao hoe sy andray an-tanana an'ireo halleloia ary azadino Andriamanitra ao ambadiky zany ny anitaranao an'i Jerosalema tsisy ifandraisany amin'izao mihitsy ny fiainan'ireo olona reo fa tena androany izy maty mandalo ady fa tsy hoela ao arinan'izao de ho gaga ny olona fa de inona ny nahazo an'ity fiainanareo tena niova lasa tsara be ohatra zao de ho fantatry ny olona amin'izany fotoana zany fa misy Andriamanitra eto amin'ny Israely ho fantatry ny olona amin'izany fa velona ianao Jehova Andriamanitra sotra Jesosy raiso an-tanana ary ny fiainanay zay tsy ray avy eto mihitsy Jesosy niza mandalo ady eto androany niza mpahorin'ny fahavalo eto androany niza na endrika inona zany fahavalo zany hitodika amin'ireo fahavalonareo ianao hitodika amin'ireo fahavalonareo masonao Andriamanitra tsy ny fahavalo tsony ny ampahory anay fa ny Andriamanitra kosa ampahorin'ny fahavalonay manomboka eto ny Andriamanitra ampahorin'ny fahavalonay manomboka eto samy mandray an'izany hery zany tsika androany tena raiso mihitsy androany tena teneny mihitsy za Jehova Andriamanitra hovainy statuako androany hovainy fahitanao androany hatramin'izay mety zaza maditsy fa eto zaza mitiny zaza mahasaro-piaro
anak'Andriamaso sarobidy eo anaty an'Andriamanitra. Ianao ange zany e raiso zany androany fa ho anao. Misaotra Jesosy malala. Karika ianao toy ny fandarana, toy ny fotoana rehetra, ny toy ny fiainanay. Fafantatra efa nandray zay androany. Nandray ely avy aminao, nandray anarana vaovao avy aminao. Misaotra Andriamanitra midevoly sasatana afaritra amin'ranao tsy afaka hitsaingo, tsy afaka animba izany teny zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata. Mitateraka aminay zany a. Mitonga aloha fo amin'ny fiainanay a. Ka ity herinandro ity, herinandro amerenan'Andriamanitra ny voninahitra Joda sy Israely. Ity herinandro ity manomboka eto indray, dia amerenan'Andriamanitra ny ray ny fitahina mahakitretrika ao amin'ny fiainanay. Hitarin'Andriamanitra ny hitarina ny lavany sy ny sakany. Tonga ny anjely amin'izao fotoana izao hitondra famolaina. Dia amindrefy vaovao indray. Anangana Jerosalema vaovao eo amin'ny fiainanay. Anangana Joda vaovao mba hampitahina sy fahasoavana. Joda miova fo mahita fitoanatra an'Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Halleluja. Tsy miala antsika androany laha tsy manao fiderana, tsy alaintsika amin'ny fiderana zany. Halleluja. Zainani fauda mnaurai Zaza matitra besia si beni zaukovai Marai sureni kana kore tuku fitua Jawe patiala nila na fanungu tutua Nitila zazi zainani fauda mnaurai Zaza matitra besia si beni zaukovai Marai sureni kana kore tuku fitua Jawe patiala nila na fanungu tutua Chiketu chunga fana fai Parasa upa mungu mao Pasasa tala tumetu sana kao Tawa tamu malago Chiketu chunga fana fai Parasa upa mungu mao Pasasa tala tumetu sana kao Yeah.
Halleluja. Mino aveva fay daholo a zay rehetra fay dia andray an'izany fahasoavana be zany androany iverina amitsika ny fitahian'Andriamanitra, ny fomban'Andriamanitra, zava-dehibe zany. Ataotsika hanao fiderana ihany aloha rahantsika amin'ny ankizy ato anaty groupe zay maresy ato afetsika manana ny fotoana. Tsika moa amin'ny groupe mbola ito ihany ny fiderana rehefa avy eo fa andolotsika mbola hanao fiderana ihany mampionina rahantsika amin'reto zanatsika mamitsika ato anatin'ny groupe reto. Halleluja. Eo ary anaty zoom daholo tsika manao fiderana miaraka amin'ny fitisy mampionina. Ny sasany efa tafiditra. Eo Vicine la fin tecnica. Alleluia. Alla Bablina e Tofroza, artigiana e Madagascar. Asisiksikan sudah kena lu. Awa. Rana Bob Sondola. Sondola Kelly. Hallelujah. Rana tu Sabrina. Rana Bob Sabrina. Ewa. Sabrina. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Erika Efrata yangu. Anashinda na bagajela. Andan kamera Jesus numtuka awashinno. Cara kam tik tik suru. Hallelujah.
Jesus bro. Hallelujah. Hidup ka namin nakakili. Hallelujah. Marisol Diapna. Aveta suniau. Kaga ni meri jamna yin zangira ira betale am sapusi. Hallelujah. Eu ia antica. Vocês vão cantar ni dan jual. Sisa sim. Gaswa to tirti. Atau si tirtia, teorinya tirti na lewa. Apakah mengatakan ira na cruz tu ka follow lewa. Atau sika. Atau si tira mafnacha betia. Ya warle tatiam ni tampo de costa pa mangava na lewa na zoom zemba amer na tampo de costa. Haleluya. Awalnya tia misalnya keren jeri Facebook sika bang jeri dan mengatakan ira. Ese ira lu mis mengatakan follow lewa. Noto chica orina tira se ato chikti ira richica lamba ulla favoren no angata kaira ma mechica fafapu. Haleluya. Yo seninale campo de costa. Haleluya. Haleluya. Yura na seninale porto. Yo le rita. Tadi di seminare campo de costa. Ewa, di sana. Berta. Ewa. Yutuja. Yutuja. Rodin Marie, Rodin na sawa, lahat sana na, lagas pala Rodin eh, Rodin na, Samina, Samina. Essa mina me persevera. Saúde! E saúde, Jesus jiwa. Haleluya. Fernanda Kutu.
Hili. Hallelujah. Let's get it. Hallelujah. Tena souvenir iny taty tamin'ny Pentecoste. Souvenir anay iny moto iny. Tena afinaritra mbola ho alefa aminareo moa vidéo an'izany amin'ny fotoana malalaka. Rehefa lahadtsika manana fotoana malalaka. Serina zany taty tena mitaingina moto mihitsy teo. Hallelujah. Inona misy nangataka ve tao raiky izy? Azo rehefa tsy mijery. Misy nangataka ira ve tao? Ohatran'ny tao hoe nisy ve sa tsisy? Ohatran'ny tsy nahita fangatana iry zay ha? Marina jerentsika nandihy zareo. Daola ataontsika ahoana e? Ataontsika ira farany Ndao sika ira farany ary ha? Tsisy izy Marina, misaotra Marina. Ndao rehefa tsisy dia asitsika. Ndao ary. Ao ary. Eo ary tsika rehetra. Iarahantsika totohevitra faraparany eo ireo namarantsika fotoana. Lasa avitsika. Eo ary. Aminao mba aveny. Aminao fahefana. Io aminao fahefana zany no amarantsika eo voany. Eo kataka. Elina! Sisa peranya. So tu si patay man kaya ako may pir put sa pay smart yan na tao ko di. Awat. Sondala. Kasi may upat takit ha. Jesus pateli. Yaza sialan. Mama, was so sialan. Hallelujah. Rosinda veio, viu Rosinda? Ama, vai pintar com you. Angela you. Oh Dina. Il a TikTok aussi qui est tombé dans le pays. Amina.
efa ela no nitarina ny famolaina efa nitarina ny ambaidainy fa de tahino ny tompo da ary seka an-tankelo a za ina le ira nangatahany Rosina satria androany izy vao mba nangataka tenteny izy hoe nisy ny tany ambony tany ina le ira nangatahany Rosina raha afaka soratanao eto amin'ny commentaire eto ina le ira nangatahany Rosina de io no alefatsika mialohan'ilay njaka fity amaranantsika azy agina kely aloha tsika ary inona le ira nangatahany Rosina satria ny tena hoe misy any ambony any de mba avereno alefa soratana amin'ny commentaire Rosina lay ira nangatahanao de amaranantsika azy fiderana ny Arianna hono fiderana hoy Arianna zay zany ataotsika amezika afapapoany Rosina aloha satria androany izy vao mba nangataka de faranatsika mizaka fitia de samy hitahin'Andriamanitra tsika rehetra aveo miaraka amin'ny rety groupe zay maharesy reo mifaly zany le any Arianna hono tsisy hoe fiderana manko hoe mifaly miravo hoe iny ngamba zany iny zany de kodany lahy fa nisy fotoana nangataka de efa aloha Rosina nometsika anina androany de amizay samy falifaly de ao amin'ny hery ndray de efa ny dady lovy zay lao ary ao ary zay ve nareo maheno amin'ny Zoom ao ary mifarina teo amin'ny ama de atolo teo amin'ny ama Okay.
Rana Paviango. Vai Palerano. Saúde, vai o Palerano. Saúde. Saúde. Eu não me sou Mateo. Haleluya. Maranatsika astaperaka. Tina maranatsika nira. Salima tsar salima tsar. Atsar tamin'ny Pentecoste-tsika tamin'ny sabata. Ndawary. Njaka vity. Ny farina teo amin'ny Selina dia manomboka amin'ny Selina. Nazo aloha nitsita. Maranatsika tanteraka amin'ny fotoanatsika androany. Isa rahatsika amin'ny fifaliana. Ity hira ity tsika moa atao mizoma tsy misaraka atsika raha tsy alina ny andro. Mbola hideran'Andriamanitra isika. Alleluia. Avary. Misaotra anareo ihany koa. Eo ilay mifanondronondro kely izy tojo miandry kely tsika ny teknisianina. Vavy fotoana mbola rahantsika rehetrarehetra be dia be reo ara hideran'Andriamanitra. Asa loatra amin'izany hoe taky ny ahoana no fifalitsika. Farany ale eo ary eo ary eo Selina Makeni. Malaelo na reza may nasani sale. Eto tu. Anitsa kamerarani na wala dito. Kataka. Rana Paulinazo. Kelly.
Sabrina. Sisy mampatahotra Aminao Jesosy sisy mampanahy anao Hallelujah. Eo Sisi Carla, io Silvia, Sisi Carla tena manao reggae tsara mihitsy. Eo e. Sisi Carla. Sotra Jessica. Oh, Sheila io, aminao ny herika. Mana Fatina, amara parana Sikiasi. Izy mivady mamara anazy. Haleluya. Misaotra antsika rehetra naharitra teto hatramin'ny farany. Marina ny fotoantsika amin'izao fotoana izao ivavakantsika marina ny fotoana dia manome fotoananao zay amin'ny latsinainy amin'ny sivy maraina indray nareo miaraka amin'ny mampiona anaty vavaka maraina ary amin'ny latsinainy amin'ny sivy ira sasany alina miaraka amiko ao anatin'ny vavaka fiambenana. Samita iny tompo mihinao fa tombonanao ty fotoam-bavaka ty androany mahereza aza kivikivy fa avy men'Andriamanitra hery ianao teto miondrika eo anoloanao ny fahavalonao, miondrika eo anoloanao ny olana, tsy resy anady zany ianao. Herinandro tena ampisandratra anao ty ary herinandro ampivoaka mpandresy anao ty herinandro ity. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy misaotra tamin'ny fotoana teto androany afantatra efa nanatrika teto ianao. Tsy ho toy izao ny hafaliana raha tsy teto ianao Jesosy fa ny hafaliana sy ny hafananana anatiny ihany dia hatsapanay fa misy ny fanatrian'Andriamanitra teto. Ary indrindra ny vokatra izao fotoam-bavaka izao dia mbola hiampiaiky anay amin'ny herinandro fa nanatrika anay teto ny Jehovah'Andriamanitra. Misaotra Jehovah'Andriamanitra, misaotra apetraka amin'ny tontolo herinandronay raha miaingeto izahay. Taloha tsy navita ny androandro izay no niady fa hitraka izahay. Hitraka izahay. Ny tanan'Andriamanitra iny ary hitraka anay. Hivoaka anady, andresy avokoa. Dia ho riparipaka eo anoloanay ny fahavalo. Miara-mandeha amin'Andriamanitra saro-piaro zay raha miara eto. Ary Andriamanitra saro-piaro dia saro-piaro aminay. Misaotra Andriamanitra. Dera ny aja misaotra sy ny voninahitra amin'ny faratapony ambony indrindra tolotra ianao. Manao irery hatramin'izay ka ho mandrakizay. Misaotra Jesosy Haleluya. Amen. Samita iny tompo daholo misaotra anao renatrika hatramin'ny Aki Radio point radio 1 2 3 4 5 afahanao.com mihaino ny Aki Radio. Averika any misy moa nohatra kely le lien milohan'ny taparatsika Aki Radio point radio 1 2 3 4 5.com dia afaka mihaino ny Aki Radio ianao. Zay fa tahiny tompo daholo mahereza daholo. Hallelujah.